Good morning. Welcome to Sabbath School. Miarahaba antsika Happy rehetra Sabbath. tonga eto amin'ny sekoly sabata Great to antsika see all of you here today. As is appropriate, we're going to start our Sabbath School with worship. It's the best way to always mahafinaritra start. raha So hanomboka we're going to hiaraka sing with amin'ny us, sing harmony. idiran'andriamanitra isika anohana andrano miara hira isika manao hira mitondra lohateny jiro mazava. Miarahaba antsika rehetra tratran'ny fotoana sekoly sabata ankehitriny isika anohana andrano dia hiara hira ny firana hoe jiro mazava. Jesus spoken, all of His lamp to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish, till eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten. Teach me the danger of these roads below. That lamp of safety on the gloom shall brighten. That light alone the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises sing. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word I shall be. Izany irantsika manaraka dia mira amin'ny teny anglisy firana teny anglisy izy raha fiteny foana hoe mijorona miorona eo amin'ny teny fikasàn'Andriamanitra. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound
trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove. Ivalina no iararantsika trano izay manaraka ny mijery radio Hopfy amin'izao sabata maraina izao ary dia fifaliana ho aneny iaraka aminao ary ampiaina aminao ary ty fotoana manokana izay iarahantsika eto Sanoy ety dia fotoana fivorena famaranana ny fiheveran-drarahany fiangonana adventiste maneran-tany sy miarabanao namana Tina Rabearson. Miaraba namana Simonette ary miaraba ny mpanaraka manerana nosy maneran-tany amin'ity fandarana Hopfy ity. Eto ampanomboana dia azonao hazavazavaina ve hoe inona no arahantsika zany amin'ity fotoana ity anahoana no mety ho fisotro ny fandaharana? Izy ity zany dia mahafinaritra satria dia tahaka ny fitaovam-pivavahana rehetra amin'ny fiangonana adventiste izany hoe manomboka amin'ny fiarahana mianatra ny soratra masina sekoly Sabata. Aorian'izay dia hiaraka isika haino filazana momba ny tatitra natao nandritra ny tapabolana tamin'ny fiheveran-draharaha teto amin'ny Saint-Louis Missouri aty États-Unis. Ary aorian'izay moa mazava ho azy dia ny tenin'Andriamanitra entin'ny Andriamatoa président conférence générale vaovao Andriamatoa Ayrton Koller. Mankasitraka namana Tina Rabearson amin'izay fizarana ambangivangony ny fisotro ny fandaharantsika an'izay fa dia ho ampiainina ihany ianao amin'ny lalany ireto iray ireto mandra-piandry ny fanomboana fotoana. Misaotra niara-nila taminay a. Good morning to everyone. Miaraba antsika rehetra. Happy Sabbath to you all. Tratran'ny Sabata daholo. It will be nice for us to turn to the person next to us. Mety mahafinaritra kokoa raha mba miara mitsodika isika amin'ireo anilantsika raha miaraban'izy ireo tratran'ny Sabata. Welcome to the Sabbath School. Tonga fisoa eto amin'izao fotoana ny sekoly Sabata izao. What a joy and privilege Fitahina manahoana ry tombotsoantsika mba ahafahantsika in the miaraka very eto presence of God. ary During manatrika the ny sacred hour of fanatrehan'Andriamanitra Sabbath School. ka hiara Here at the higoka ny 62nd fitahina avy General amin'ny Conference sekoly session Sabata. of the Seventh-day Tonga Adventist amin'ity Church, united together in fivoriana this fiheveran-draharaha beautiful maneran-tany city, larana faharoa ambinipolo ity. today Anio we just gather not as a dia local tsy hoe church, mivory fotsiny sika tahaka ny hoe fiangonana iray fa fianakaviana though we manontolo may come maneran-tany. from different nations, Mety speak hoe different languages, avy amin'ny firenena samihafa isika miteny we are samihafa united kanefa together dia iray as isika God's people with one amin'ny hope, mahavahoaka one an'Andriamanitra. love and one mission. Fanantenana iray, Andriamanitra iray ary asa fitoriana iray, misiona iray, And joy and fitahina thankful to our ary God tena fifaliana natolotsika ho an'Andriamanitra no ny zavabita nandritra ny herinandro nanome ny vahoakany ny fitarihana ary indrindra ny fisainana miara-miasa. Misaotra azy isika noho ireo as zavatra we ireo. be reminded Araky ny last Sabbath by fanampanan-tsiahivona Pastor Howard. tamin'ny Sabata heriny, Pasteur Koller, dia ny sekoly Sabata no fomon-tempo ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Ourselves for mission.
satria io no humble prayer manentana that as we ary come together manefy antsika to mba study ho the vona amin'ny word, asa fitoriana to koa andeha give isika praises to the Lord, hiara-hianatra share andinika testimonies, and give the hideran'Andriamanitra mission, we pray ary each and mivavaka every one of isika us, ho an'ny not tsirairay only avy being convicted of the word, ka tsy hoe but ho resy lahatra also fotsiny commit amin'ny teny ourselves to fa be a tonga disciple antsika ho maker. mpianatra ary Once mpanamboatra again, mpianatra I'd like to extend a warm welcome averina indray to dia every hiarabantsika ho delegate, an'ireo families, delege members, na children, solon-tena mpividy everyone we sy extend a ny warm fianakaviana welcome ny to Sabbath tsirairay School. avy tonga soa It is eto our amin'ny prayer sekoly our sabata ary study mivavaka together sandratray will dia be zao a true blessing to hiara-hianatra us. isika I think it will be appropriate mino for fa us take ho mety little amintsika time mba to aka pray fotoana mba as we've been hivavahana reminded about satria Sabbath School Alive zany last no week. ampatsiahantsika fa Sabbath School Alive ny sabata skola talks live moa about zany three na hoe vital sekoly components sabata velona to bring dia life to programa Sabbath manokana school: izay the no Bible tefena study mba and hitondra prayer, aina vaovao indray the any amin'ny sekoly fellowship sabata any and amin'ny the fiangonana mission. tsirairay avy sabata skola I believe alive last week we prayed together tamin'ny for the mission of heriny spirit. anio tamin'ny heriny androany It would be isika nice dia for us to nivavaka pray today mba for the fellowship. ho The hisy fellowship that we fivoriana would misy experience fiombonana during the ka study hirotsaka time amin'ny and also through our mpanan'andriamanitra ka service. mandritra an'io fotoana io Now I'd koa like to encourage you, turn to the person next to you, ka or ankehitriny as a ary small ao group, sika mba spend a hiaraka minute time to pray. hivavaka The eo amin'ireo Lord will olona eo give anilantsika us io ka the mba blessing omen'andriamanitra to tsika ny enjoy the fitahina fellowship mba as we andray study the word zany together. fiaraha-miombona avy Turn to the person amin'andriamanitra next to izany you or a ao small ary group, pray mangala for a minute, namana and I ray will na roa close with a prayer. dia hiaraka mivavaka ianareo dia za moa amarana an'izany amin'ny farany. Ankehitriny zany dia entanina isika any atokantrano any amin'ny toerana misy antsika ny ampandehanana any namana Simonette mba hiaraka hanomboka mivavaka. Ia, raha ho an-tokantrano moa ka hoe misy maromaro isika dia afaka tonga dia miara-mivavaka ny ankohonana, miara-mivavaka amin'ny mpianakavin'ny finoana amin'izao fotoana izao. Mivavaka ho amin'izay firitsahan'ny fanahy masina izay misy ho an'ny sekoly sabata. Heavenly Father, we Andriamanitra give ray, praises to you mideranao zahay for the promise of the Holy Spirit noho ny teny fikasana ny to amin'ny be fanahy our masina teacher and mba our ho guide. mpampianatra anay. What a privilege and what a Fitahina joy for us manahoana, to come fifaliana together manahoana no ahafahanay miaraka as eto your people vahoakanao from different part of the avy world amin'ny faritra samy to hafa call mandrera-tany ourselves as one ka family of antsoina God. hoe As we enter into the ankohonan'Andriamanitra. sacred hour of Ankehitriny Sabbath zay school, dia to andalo study your antsy word, fotoana to fellowship with one voamasina ity another, and andinika ny prepare teninao ourselves for your ary service, hiaraka andinika we ary pray anomana ny the teninay Spirit will be our mivavaka izay teacher. mba ny fanamasina As ny we mpampianatra open your word and study, raha we pray manokatra ny the teninao izay dia word will mivavaka mba convict ny our hearts teninao dia and challenge andresy us lahatra ny to fonay prepare for your ary service. anentana anay We invite anomana your anay presence in our midst. ka ary In antsapa ny Jesus' name we pray. fanatrehanao izay amin'ny Amen. anaran'i Jesosy. Amen. Bible study is the foundation of Sabbath school. Fianarana ny Bible study soratra in all kinds masina of different dia languages. Bible no study in ifototra print, Bible study no on renatsika. video, Bible study in audio, Bible study Be dia be ny digitally. fianarana soratra It's masina all amin'ny on the app, and it's more accessible than ever alalan'ny before. And you will application learn any about amin'ny on this video that telefona we will amin'ny share with you. boky vakina ary zany moa no hijerentsika amin'ity video hijerentsika ity. Did you know you had a powerful tool for studying and sharing the Bible in the palm of your hand? Fitaovana mahery The newly vaika no updated General anananao raha Conference ohatra ka Sabbath School and mampiasa Personal Ministries ity, mobile app now features resources in over application 60 ianarana ny languages. soratra masina ity sekoly After sabata. downloading the app, Mihoatra you noho can ny select your enimpolo preferred isan'ny language by clicking the language teny icon in samihafa the ao top right anatin'izany. corner. Alalan'ny At the bottom of your klikena screen, zany you'll find ao amin'ny resources organized into tendrony 5 ankavanana. categories. Misy The first category sokajy tab anankidimy. contains Sabbath School Bible study Voalohany guides dia for misy all hoe, age levels. lesona fianarana Each study guide is soratra packed masina. with helpful resources and Kiraro features. amin'izy ireo dia misy karazany When you select zavatra any guide and maromaro, navigate to the afaka weekly study, misy you can read the toromarika ao, lesson, see afaka supporting jerena Bible verses, isan-kerinandro, misy read tokisendinina, relevant passages by Ellen White, misy and find andalateny helpful avy commentary amin'ny and outlines for Sabbath fanamina, school teachers. misy At the top of each daily toromarika reading, torolalana ho an'ny you can mpampianatra, access the lesson on audio or azonao watch toeny koa insightful ny Sabbath school mijery ny programs on amin'ny video.
feo fotsiny. You can now also add highlights, notes, azonao and atao ihany koa comments misy anywhere in fandraisana the lesson. mitsoratra Simply manoratra ao hold down on the anatin'io text application io to choose a highlight color or to type a comment. dia afaka asiana loko samihafa You can dia also afaka view the study manoratra guide in its sy original fanamarihana format by ataonao clicking on the menu in the top right amin'ireny corner of menu the ary screen amin'ny ilany ankavanana and ambony choosing original dia PDF. sélectionnenao Using a zany stylus on your phone or hoe iPad, you can then write handwritten notes or PDF highlights. dia hitanao zany io ny PDF iny The second tab in the app features the Amle new Alive in sokajy Jesus faharoa curriculum dia and misy is an'ilay hoe especially Alive in helpful for Jesus teachers and zany parents of na young hoe children. sekoly sabata After velona dia ho selecting an'ny a student mpampianatra study guide, lesona you can browse dia weekly lessons afaka and mijery immerse your child in the isan-kerinandro life-transforming stories tena of the Bible. Each tantara lesson mampietana includes mpanova engaging, fiainana real-life, and culturally diverse illustrations ary that be are dia be sure ny to capture your karazany child's attention izay as they mino learn the fa Word of God. afinatra Under ny music zanaka and sy ny ankizy podcasts, tokantany ary you'll find a resaka rich mozika sy collection of songs podcast to enjoy with your dia misy child during play or hira family be dia be worship, and a izay weekly azo podcast that brings ny each lesson to ankizy life. izany moa dia tondra hely Sabbath school teachers hery sy will aina love vaovao having indray. access to the teacher guides, Misy including andreny full ireo- scripts ny with mpampianatra program moa music dia built ankafy in and an'ity ready to hoe play with the click lalana of a button. mampampianatra ity You can also become an expert in the Alive in Jesus curriculum by watching a full library of training videos in multiple languages. The third tab at the bottom of your screen features personal ministries resources focused on witnessing and making disciples. Here, you'll find official training materials for global total member involvement, along with handbooks and booklets designed to equip local churches for effective soul winning. This tab also offers sharing resources like glow tracts and missionary books, which you can now send to a friend using our new sharing feature. Simply choose the format and language you would like to share, tap the share button, choose your preferred app, and send it along. On the devotional tab, you'll find resources to keep your connection with God strong. Here you'll find daily Bible and Spirit of Prophecy reading plans and other publications that will strengthen your relationship with Jesus. Each reading plan contains the full text for your daily reading and displays check marks to keep track of your progress. The final tab is the Explore tab, which features a growing library of resources to strengthen your spiritual walk and inspire you for mission. The Sabbath School and Personal Ministries app is your indispensable Bible study and sharing companion. Search for Sabbath School in your Apple App Store or Google Play Store, or scan the QR code and download it right now. Google Play ho an'ny mampiasa Android. Tadiavo. Now you have Sabbath School and Personal Ministries on the go. And one of the most exciting and popular parts of this Sabbath School and Personal Ministries app is that you can listen to audio lessons every week on the app. And did you know that for nearly 30 years, there is an individual by the name of Dr. Percy Harold who has volunteered his service to record the English Sabbath School lessons and make them available not only for our app, but for many other platforms to help anyone who would like to hear Sabbath School, but especially for the blind and visually impaired to be able to have a way to enjoy Sabbath School. And I just want to thank Dr. Harold this morning from the Sabbath School and Personal Ministries Department. We're grateful for all that you have done, and may God bless you. We're going to have a moment of special recognition for Dr. Harold, and I've asked Pastor Doug Venn, who leads our possibility ministries for the global church, to share just a little bit with us for this special time of recognition. Pastor Ben? Thank you, Pastor Jim. How many of you are using the Sabbath School app? Those here, please raise your hand, and those online watching, please put on social media or in YouTube. Let us know. And how many of you listen to the audio version of the app? Great to see. Now, you may recognize the voice, but have you seen the face? Let me introduce to you Dr. Percy Harold. Remember, God is always faithful. Thanks, Percy. The mission of the church is to include everyone, and we need everyone using their spiritual gifts to help us with the message. That's what Possibility Ministries is all about, making disciples, including those who often society marginalizes. And that includes our blind and low vision members. Yet across the globe,
There are very few people that are consistently doing and operating in this area. And that's why Dr. Percy Harold's contribution stands out. It's a powerful reminder of what one person can do. Dr. Percy fills that vital gap that exists within the church. Most days you'll find him recording quietly in his studio. So, Dr. Percy, how long have you been involved in this ministry? For just over 29 years. I've recorded, I guess, 12,000 daily lessons, over 1,700 lessons for the week, and I just worked it out, 116 different quarterlies of the Sabbath school lesson. Amen. Dr. Percy, how did it start? It started on cassette tape, moved to CDs, but now it's broadcast around the world via the General Conference Sabbath School app, which you've just seen, on SoundCloud, iTunes, Vision Australia, and out of Brazil on YouTube. Now, this isn't just a weekly podcast. It's the voice of a faithful servant sharing the Word of God day by day. And we'd like to give a citation of this contribution by Dr. Percy Harold to the world church and to those who have these special abilities, equipping them for mission. And through our partners, Christian Record Services for the Blind here in North America, and then Christian Vision and Hearing Services for the past incredible 31 years. Dr. Percy, we recognise your unwavering commitment to producing the English audio version of the Bible's weekly Bible study guide for the blind and visually impaired, opening God's Word to all people. You never sought attention, but yet your voice has been a lifeline for thousands who would otherwise not engage in the Sabbath school lesson. Did you know, Dr. Harold, over the last 60 days, 2.5 million people have actually accessed the audio version, and that's the stats from our tech team. And we have 500,000 active users each week on the app. Now, Pastor Doug, based on those statistics, and I want to share this with the world church, based on those statistics, that puts this resource within the top 1% of podcasts globally. Amen. Amen. So today we honor your faithfulness and Dr. Percy. But Wayne, tell us about this. Has been a family effort. This has been a family effort between his wife Marion, that has been assisting. She's watching right now. Good morning, Marion. And the grandchildren as well. We have Emma here today has been involved, and the music that is associated with the clip also acts as a tagline which has been produced by the grandchildren. We honor your faithfulness, and we give this token of appreciation not only for what you've done, but all of our members working together to include and equip those who are blind and have a vision and low vision. So we'd like to give these flowers to Emma and a token to you. Thank you for your spirit-led and quiet service behind the scenes. Dr. Percy, as we conclude this section, we pray that God's continued blessing over you, and we leave you with this verse from Galatians chapter 6, verse 9. Let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Tinamony mampatsiahy antsika rehetra zany fa dia anisan'ny miara-miasa amin'izao fandikanany fampitana mivantana ity fotoana ity izao Dr Jean-Jacques izay mpiandraikitra voalohany an'ity Hopefy radio ity eo ihany koa namana Darel izay eo amin'ny sahanany lafiny teknika namana Nita Ertony pasteur Tina Nita Ertony ary pasteur Tina Raberson sy ny namana Simone Isabelle.
心也在燃烧，跟随那光奔跑，用尽一生奔跑，有主做我依靠。I move forward, I will go. I move forward, I will go. I move forward, I will go. 为他破晓黄昏长夜，我也踏上树到今天，拿冠去测评他，看那红尘透出暖光荣华，比我美上的双路，满心也奔逃。我身高唱耶稣，金丝银波有路，我心里就燃烧，去享受你的好，用一生祈祷，有主做我依靠。我心里就燃烧，去享受你的好，用一生祈祷，有主做我依靠。I move forward, I will go. I 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 move forward, I will go. 要升高唱耶稣，爱中也会有路，我心里就燃烧，向天上光奔跑，用尽一生奔跑，有主做我依靠。我心里就燃烧，想享受你的好，用一生祈祷，有主做我依靠。I move forward, I will go. I 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 move forward, I will go. ，Tonga soa amin'ny tsoyan'ny programantsika tena faly zay maheno avy amin'ny olona telo manokana izay missionnaire, ankizy missionnaire. Alba, Vince sy le olona anankiray voalohany teo zany. Misaotra anao miaraka aminay eto. Eto koa zany a misy rahavavy na anabavy anankiray izay mpiara-mitarika ny amin'ny ny ministèran'ny ankizy izay manohana andreo fianakaviana maneran-tany. Misaotra reta. and they have all gone through Mission Institute. Isan'ireto missionnaire ankizy anankitelo reto, zareo moa dia nandalo fiofanana tao amin'ny missiona niaraka tamiko, manofa ny olona andeha hanao missionnaire zany. Te an-tany fanontaniana vitsivitsy amin'izao. Iny. Ianao a, firy taona aloha ianao? Za dia 8 taona. Avy aiza ianao? When you were 2 years Avy any Korea Atsimo. to a country of Armenia, Ianao zany zao raha mbola 2 taona dia nandeha nifindra nakany Armenia niaraka tamin'ny fianakavianao. you moved Dia to another tany ianao nandritra ny herintaona taorianan'izay a, dia nandeha nifindra nakany amin'ny firenena hafa tany any ampovoany Moyen-Orient iny. Dia niaina tany nandritra ny 5 taona sy tapany sady. so home keeps Ary ianao moa zany dia nipetraka tany amin'ny toerana lavitra ny Tell us, firenena isanao. what can you do as a missionary kid Lazao aminay hoe to help support Ina your bazonao atao family? mba missionnaire ankizy missionnaire.
housework until it comes. I want to learn more Za moa dia about manao izay azoko ataoko rehetra mba hampahafantarana ny olona momba an'Andriamanitra, te hianatra Amen. momba an'i You want to live Jesosy, with te joy hanana fiainana as a feno missionary kid. fifaliana, You know, fahasalamana, this is a wonderful feno fifaliana. Te opportunity izany mba tianao hiainana for you as well. tanora, ankizy, So missionnaire. we just want to thank you. Tombotsoa manahoana re zany So ho anao. now I want to turn to dia saotranao manokana our other izay little friend over izay here. finiavanao And this izara is fan Vince. Jesosy sy Vince Loriez. izay amin'izao fotoan'izao ihany koa. Glorious, Vince, Dia, tell us, where are you from? How old are you misy and where are you ankizy from? anankiray ihany koa zany manoloana 12 and I'm from the Philippines. From the Philippines, 12 years old. Za dia 12 taona. And you Avy have any moved Philippines. with your family to a country Rombefolo in taona. the Middle miaraka East amin'ny region as fianakavianao well. ianao a ary tonga How long have you tamin'ity Just over a faritra Just over ity a a year. eo Now, amin'ny can you herintaona tell us, mahery io zany you know, no out there nahatongavanao we have tamin'ity all- among faritra our ity a lazao leadership anay here, hoe we have amin'izao fotoan'izao a many amin'ny reto leaders who have tatra grown raha up ireto as missionary reto kids. lehibe So they reto know olon where lehibe you're reto dia coming efa from. nandalo tamin'izay missionary What kids was izay na the hardest ankizy missionnaire about mpitory a moving dia to another ahoana no country and another culture? eritreritrao tamin'izay hoe fiovana firenena fifindrana izay a nefa hanao missionnaire. Then you're Zavatra rehetra moa dia tena sarotra eo. Tsy tapaka very ny namana, lasa fiainana vaovao, zavatra Losing friends, fahazarana saying vaovao kanefa goodbye dia over matoky and an'Andriamanitra over ny and amin'ny zavatra over rehetra. again. Nafoin'ny part of zavatra life. rehetra nafoin'ny namana But as a kanefa missionary dia kid, it nahatoky means even an'Andriamanitra more. hatrany zany a Thank ity you. ankizy a I want to Loren ask, izay well, natao how do you interview see ity. God working in your life? Zay moa ny fiainan'ny as a missionnaire. missionary kid? Fiainan'ny missionnaire God is zay. working in my life. Ary ahoana ny asan'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao? He's teaching me to be brave and be more patient. Andriamanitra dia be more like mampianatra Jesus. mba He's using me to be a light to others. mahatoky Amen. I love that, don't you? mandroso hatrany a You know, when amin'izay I was asa your age, fanompoana izay. It was in Sabbath school. Za manokana And teo God amin'ny put the desire in my heart to be taonanao a zao a dia zay missionary. ihany koa no And that faniriko has lalina been ny mba my life. ho missionnaire ny ho So mpitory a thank you for what you're doing. tahaka Now we izay turn to amin'izao Alba. fotoan'izao na manatsina dia misy ihany koa ny vahiny Alba manaraka. Marcia. Alba is 12 Alba. years old. And when she Alba was 6 Marcia. months old, Robe she folo moved taona with her izy. family to the Philippines. Mbola enimbolana izy tamin'izay dia niaraka nifindra tamin'ny fianakaviany tany Filipina. Ina ny zavatra niseho? We moved to Papua New Guinea recently. Nifindra tany Papua New Guinea izy ireo rehefa avy eo. Papua New Guinea. You know, it sounds like it's on the far side of the Papua sea. New Guinea. Is that right? So in Mission Institute, all three of you have memorized Psalms 139. Ianareo And anankitelo there's reto zany a ianareo verse ankizy in reto verse 9 and dia 10 says, samy if I nanao settle on tsianjery the far an'izay side of the salamo. sea, even there your hand will guide me. Your right hand Hoe will any hold me amin'ny fast. faritra lavitra What does indrindra that any velim-pitan'ny mean to you? ranomasina. Kanefa ny tananao dia tantana mandrakarivo. Inona ny dikan'izany aminareo? No matter where I am, God will protect me. na aiza na aiza misy ahy dia mahatoky mandrakariva fa hiaraka amiko Andriamanitra ary hitaridalanay izy ary dia hatoky azy hatrany aho tsy hanatahotra. And how do you see God working in your Ary dia life ahoana even kosa no now as fahitanao you're ny living in fitantanan'Andriamanitra Papua New Guinea, a anao new any country, a new faritra Papua culture? New Guinea iny. God has helped me to understand the culture. Mamaly ny to connect vahintsika with people, voalohany hoe and He's protected me so far. Andriamanitra nanampena mba hiaina amin'izany hoe kolotsaina Thank you vaovao very izy much. So, what do you miaro tell tena all faly the aho other satria izy dia missionary hofoany. kids out here? If you settle on the far side of the sea, ary dia mankasitraka azy ireo moa zany mpanandrika amin'izao fotoan'izao faly dia faly a satria dia ankizy a And valo so taona now, roa ambin'ny I folo want taona us manantiana to rahabearisao collectively kanefa dia say misafidy a amin'izay big thank you and ankizy missionnaire appreciation to izay. all the missionary kids out there who thank you for your sacrifice Ary dia and ankasitrahana for ihany koa zany ny your ankizy missionnaire service. rehetra maneran-tany a along with mahenao your any tokantrano any ka families. mety anatiny izay ankizy missionnaire izay dia Thank you very mankasitraka much. anao nohony amin'izay fanolora-tena izay fa tena ankasitrahana tamin'ny fomba manokana moa Yes, izy telo indeed, missionary kids are true faith adventurers, and we are very proud of each one of them. And we are also praise God for all the children around the world who shines for Jesus wherever you are. As the offering of GC session 2025 is being collected, we will hear a special number. And meanwhile, shall we stand for the prayer for the offering?
Let us pray. Heavenly Father, Lord, we are so grateful for your bountiful blessing upon each one of us and our families. May today be the day that we return to you with sense of gratitude, with the generosity that is driven by your love and grace and your mercy upon each one of us. Thank you so much, Lord, for the ability to give and return to you. We pray this in your name. Amen. Some people far away don't yet know that our Lord Jesus loves them so. Missionary, missionary, will you go to bring them the good news of Jesus? Some people far away don't yet know that our Lord Jesus loves them so. Doctor, doctor, will you go to bring them the good news of Jesus? Some people far away don't yet know that our Lord Jesus loves them so. Teacher, teacher, will you go to bring them the good news of Jesus? Some people far away don't yet know that our Lord Jesus loves them so. Pastor, pastor, will you go to bring them the good news of Jesus? Some people far away don't yet know that our Lord Jesus loves them so. Farmer, farmer, will you go to bring them the good news of Jesus? Some people far away don't yet know that our Lord Jesus loves them so. Builder, builder, will you go to bring them the good news of Jesus? Some people far away don't yet know that our Lord Jesus loves them so. Missionary, missionary, will you go to bring them the good news of Jesus? For Jesus I want to bring my money as an offering. For Jesus I want to bring my money as an offering to worship my King, to show I'm thankful for His blessing, an offering to worship my King, to show I'm thankful for His blessings. For Jesus I want to bring my money as an offering. For Jesus I want to bring my money as an offering to worship my King, to show I'm thankful for His blessings, an offering to worship my King, to show I'm thankful for His blessings. Amen. We have amazing children in seminary. Manana tanora mahafinaritra amin'ity fiangonana adventiste ty, sady zany. Dia nanentana antsika zareo mba handeha. Vonona ve tsika nandeha? Ireo hira izay nenonareo teo a, dia anisan'ireo hira roa izay tsika amin'ireo hoe Alive in Jesus izay vao nalefa ny fiangonana ao maneran-tany. Araka ny vao nolazaiko tamin'ity hitako eto amin'ity dôme na ty efitrano lehibe fivoriana dia tena afinaritra. Ny hoe
ny hoe sekoly sabata mavitrika dia zavatra telo no hita ao: fiarahana ary mission na hoe asa tanterahana. Isika zany ao amin'ny sekoly sabata dia manana fahafahana mba manofana ary andrainy koa ny rapport na ny tatitra maneran-tany. Misy anao an'izany moa vetsivetsy amin'ny fotoana vetivety zavady ary hitantsika fa betsaka ny fiekana hatrehan' izao satria ny sarakabaskola moa tsy dia hoe mission makany amin'ny kolotsaina samihafa fotsiny fa fahafahana mba hanofana ny membre eo an-toerana ho an'ny asa fitoriana sy ny resaka fitondran'olona amin'ny Kristy. Ary ny membre dia afaka mamaly ary afaka miteny hoe eny ho avy aho ary andeha ary tondra mpianatra ho an'ny Jesosy. Miantso antsika rehetra izy. Dia mety manontany ianao, inona ny zavatra ataoko mba azo atao? Inona ataoko mba hampandroso ny ao amin'ny sekoly sabata eo aminay mba tonga mpanamboatra, mpamokatra, mpianatra? Mety efa nandray an'ity arina kely ity nareo, misy soratra hoe mandeha maneran-tany. Dia ao ambadika miteny hoe za andeha aho. Mbola tsy nandray ianao dia mandehana ao amin'ny stand anankiray momba ny sekoly sabata dia misy boky firaketana ao milaza ny zavatra tokony atao, ahoana ny atao raha hitondra aina indray ao amin'ny sekoly sabatatsika. Anisan'ny voalaza teo namana tiana hoe make friends, manao namana anireo namana zany izay eo amin'ny manodidina anao ary dia ilaina izay fanofanana izay eo amin'ny sekoly sabata ary Jesosy baka tsy ho adinontsika mihitsy fa dia miantso antsika tsirairay avy izy mba handeha ary hanao mpianatra any olona rehetra ary dia izay no zava-dehibe amin'ny ministeran'ny sekoly sabata dia mba hahatonga ny ahazo ny rehetra maneran-tany akasika ny rehetra maneran-tany amin'izay leson'ny sekoly sabata izay namana tiana rahabearso. Amen. Na ny eo amin'ny eo an-toerana zany na ny eny aman-dàna. Eny ary fotoana zany zao mba nokafantsika ny baiboly satria izay no fototry ny sekoly sabata. Ary alohany andehanantsika dia tiako ny ampafantatra anareo ny ireo eto amin'ny groupe iara ianatra. Alors jerentsika koa inona ny ifandraisan'ny zareo amin'ny sekoly sabata. Fantatsika zany dia i Félicien ray amin'ireo mpiara-mianatra amin'ny maneran-tany amin'ny Hope Channel. Felicia, izy no mitondra ny sikajy taonantsika rehetra mba ambanimbany satria ohatra somary efa nahazo azo taona daholo ny ankamaroany. Saorantsika ihany koa ho an'ny docteur anankiray ity mpandinika avy eo amin'ny institut Biblical Institute zany hoe mpiara-mandinika ara-tsiansa ny zavatra ao amin'ny baiboly. Dia manaraka ihany koa docteur Anna, izy dia avy amin'ny reo firaketana ny asa soratra Ellen White. Ary reo tsapitako eto dia pasteur Daniel Benezer, izy no voafidy vaovao amin'ny mpiara-mitantana any sekoly sabata, izy dia mpiara-miasa. Faly miaraka amin'ity ekipa ity ary kanomboka isika andehantsika hivavaka indray. Andriamanitra io raha handray ny teninao amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mivavaka izay mba hiaraka aminay ianao. Amen. Eny ary tontolo-kevitra ny boky ny Exodus. Tena faly mihitsy momba an'ity Mosesy, momba ny hoe izy ny Mosesy rehefa avy namono olona dia tsy maintsy nandeha mitsoaka nakany Midiana mandritra ny efapolo taona. Ary izay zany ity lesona amin'ny herinandro ity ilay hoe roy mem mirehatra. Araka ny hitantsika tao amin'ny fizarana lahady ny hitantsika tao zany experienced when he was in the royal palace. So the first question I have for our panel is, did such a mundane life in Midian mean that Moses was wasting his time?
Or were his 40 years in Midian important? Ina moa no mahazava-dehibe ny lesy natao Mediana. From this section, Zavatra hitako hoe lehibe dia zao. for a call purpose, God is Andriamanitra preparing us. rehefa miantso antsika ho amin'ny asa anankiray dia zao ho faniny isika hanatanteraka an'izany. Za mahita dia zao hoe ny fiainan'ny Mosesy tao Egipta dia fanomanana azy. Ka rehefa vita ny sekoly tao Egipta dia sekoly vaovao indray. Ary io tao amin'ity ekoly vaovao tany amin'ny efitra ty na dezera dia zao lasa fianarana manadino ny zavatra nianaran'ny Mosesy tany Egipta. Nianatra momba ny hoe fitozona, fiafiana. Mahafinaritra koa fa izy koa dia mpanoratra. Izy no nanoratra ny boky ao amin'ny Baiboly voalohany, bokin'ny Joba, araka ny voalazan'ny Ellen White, fa ty bokin'ny Joba ity araka ny voalaza hoe amin'ny alalan'ny fahalianana feno ho an'ny vahoakan'Andriamanitra hatramin'ny andro farany. Explain why she writes that we'll be reading until the end of time. Zany zany no ny zavatra nosoratan'ny Mosesy zany dia ny zavatra ianarantsika mandritra ny androm-piainantsika manontolo hatramin'ny farany. Manokatra ny vavahady na ny rideau manakatoka mahitantsika ny zavatra ady ataon'ny Andriamanitra sy Satana. Dia fantatritsika ina ny antony amelan'Andriamanitra ny zavatra iseho sy ny fahoriana izay lalaovantsika. Ireo hery mifanandrina dia farana iza no mpandresy. Hitako fa te mba fitenenao. Ozy ianao hoe rehefa misy fiandrasana dia tsy midika zany hoe misy zavatra tsy mety fa Andriamanitra zany eo am-panomanana atsika. Satria Joba zany zao dia nanoratra antsika dia efa nanatsofoka sady ilay hevitra ny hoe hery mifanandrina tao an-tsain'ny Mosesy. Satria ohatrany efa fanomanana ho an'ny Mosesy dia nomelo sady. Ty Mosesy talohany izy nitarika ny Israely avy ao Egipta dia tsy maintsy mahafantatra ny plan'Andriamanitra dia nomelo sady izy. Ary zany dia nofan'Andriamanitra koa Mosesy mba handray an-tsoratra ny tantaran'ireo vahoaka ireo. And also the story of how God delivered Joseph imprisoned, taken to palace. To give him the assurance that God can lead his people out of captivity. Well, this is a good context, it's a good background. Tsara be ty tantara ity izay mitarika antsika ho amin'ny fandaninana ny Baiboly amin'ny Exodosy toko fahatelo. Andeha hojerentsika ny Exodosy toko fahatelo. Na dia ao amin'ny na dia ao amin'ny telefonanao dia mba vakio mba amin'izay mba miaraka eto isika miara-mamaky an'izy ity. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary Mosesy niandry niondry amanosiny Jetro rafozany pisorona tao amin'ny Midiana dia nitondra niondry amanosiny tany akoatra ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelan'i Jehovah niseho teo anaty lelafo teo amin'ny roimemy anankiray dia nijery izy ka indro ndrehitra afo ny roimemy kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy ivily kely aho ka izahy fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy halevonany roimemy. Rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izahy izy dia niantso azy tao afovoan'ny roimemy. Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy nity aho ary io izy aza manaikaiky eto esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io hijanonanao io. Dia hoy koa izy izaho no Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakobo. Dia nisaritavy Mosesy fa natahotra hijery Andriamanitra izy. Mahafinaritra. Eritrereto ange hoe tonga aminareo Andriamanitra dia misintona fijerinao dia après ataony mirehitra ilay roimemy dia atsony amin'ny anaranao ianao ohatra tena mahavariana hoe misy olona betsaka moa tsy mino mihitsy ilay tantara ohatrany tsy mampino.
as a individual, a pastor who's given a lot of Bible pastor, studies, mampianatra prepared people for baiboly, baptism, manomanolo one of the amin'ny things that batisa, I'll often zavatra do matetika is ataoko when I'm preparing for dia zao baptism, I'll rehefa make sure they manomanolo amin'ny understand batisa that dia when zao they read the Bible, ataoko zay they need azo to andreo take it as mahazo it reads, rehefa mianatra unless baiboly there's dia some raisina clearly araka izay tena metaphoric voalaza ao or litérala mihitsy symbolic language. raha tsy hoe And I misy use as an heviny example the manokana flood. hoe I say, ity like, dia if you read about the hevitra flood, na it's in plain sariky language, sary that means this flood zany hoe ity zany dia literally happened. ohatra zany zoatra ny reny hoe And you tamin'ny would not safidrano dia tena imagine nisy people who mihitsy went zany through a whole series of ehetrereta Bible nge hoe studies, nisy olona they went zatra through a whole mianatra evangelistic momba series, mianatra but soatra they're masinrehetra fotoana shocked to hear that kanefa the tena flood really tena happened. gaga izy ireo mahita an'ity zavatra tahaka an'ity hoe roy memy rehetra ty zavatra tsy mampidro zavatra ohatrany hoe fahagagana fanontaniako zany hoe ina moa ma zava-dehibe an'izany ina no azo lazana zany ho an'ny olona tsy mino hoe roy memy dia afaka mirehatra Well, I believe that there are two main reasons that we mino fa misy historical event. misy antony anankiroa zay ahafahantsika mijery an'ity tantara ity a zany ny antony voalohany zay efa niresahantsika teo a dia rehefa mijery ny baiboly tsika dia azontsika ataony mahita ny baiboly amin'ny lafiny arabaky teny kanefa indraindray izy io a dia somary So this is one of the reasons. And the second one, tsy arabaky teny a fa ohatrany olona mpanoratra reny a dia mampiasa métaphore tsy indraindray in regard to these events, you will see that in Deuteronomy rehefa hijerentsika eo amin'ny deutéronomia toko fahatelo amin'ny telopolo this event as a real historical event. rehefa nanoratra n'ity mosesy a ty teny ity a dia lazainy ohatran'ireny tantara ireny le zavatra nitranga rehefa jerena ao amin'ny bokiny any amin'ny testamenta vaovao a dia me manazava tsy kelikely ny zavatra nitranga tamin'iny fotoana iny ary a ny testamenta vaovao zany hoe jesosy ary a dia manana fomba fanazavana izy ity amin'ny fomba hafa kokoa For someone who has always accepted that this story is literal, they may wonder, why do I need to know how to explain, or why do I need to know that this is a literal story if I grew up knowing that it's literal? I think that first of all, it comes to the faithfulness to the Bible. If I start to bring into the Bible my own interpretation, not allowing the Bible to interpret itself, I can't prove anything in the Bible. And that was the problem with allegorical method of the Middle Ages. Then you say, well, it can have this meaning, the other one, and so on. Then you have no place where to anchor your faith. Yeah, and I think also you kind of intimated it. Even if many of us maybe believe that the Bible is true as it reads, we encounter rehefa people all the jerensika ny time who maybe baiboly a don't. dia vakitsika hoe io no tena fahamarinana dia Where else in the Bible we can validate these stories? ndraindray misy olona mantsy rehefa mamaky dia hoe zao no tiako lazainy ity teny ity dia efa mamaky ilay baiboly izy dia zay no hitany ao zava-dehibe atsika zao e aloha resahantsika kely momba n'ity roy memy ity za aloha dia tiako ny ilaza aminareo talohan'ity fionana ty a izay moa dia tsy maintsy nanapatapaka bozabozaka sy kritra teo manodidina anay When I go home and when you go home, you're going to go home to rest. I'm going to be sweating in my flower bed, tearing out two bushes. But I say that for this point. Bushes are nothing special. You can plant them, you can tear them out. There's nothing sacred. There's nothing, especially important about bushes. Why would God have appeared to Moses in a bush? Is there something significant? Do you have any thoughts on this concept? Definitely. It was one of God's theophanies. God appeared to Moses in the form of a fomba bush. nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy God zao uses, in order for us to get up to Him, God first comes down to us. Andriamanitra mampiasa zavatra maro anehoany any tena mahizy azy antsika dia Andriamanitra midina miaraka amintsika mba ahafahany mamneo antsika any tena hoe iza marina moa izy An earthly bush, a thorny bush. ny roy memy anankirihatra zay tsy manana loharano eo akaikiny a nefany a
this Vao maika small misy afo ihany burning koa bush was to get Moses' attention ity and roimemy uplift kely na him to kirihitra the kely ity a dia heavenlies, angalana to amin'ny reveal to him fahalianan'ny God's Mosesy fotsiny personality, who mba God ahafahan'Andriamanitra is, maneho and what ny is tena God's maha will izy azy. for Moses' Iza marina life. moa Mosesy a, iza marina moa Andriamanitra It was bush sy hoe that inona was ny ablaze, lahatr'Andriamanitra but ho it an'ny was not Mosesy. consumed. Fa io roimemy When io God rehefa penetrates nirehitra our dia tsy being, He nety refines us, levina. He purifies us, but He never Andriamanitra destroys us. Andriamanitra rehefa This is the beauty. rehefa miasa miaraka amintsika So, dia fire of God ohatran'ireny was afo reny present fa to manadio purify antsika fa Moses, tsy mamono to antsika izy. refine him, but also God Tena was manadio preparing antsika Moses manadio to an'ny be Mosesy the mihitsy a light io to others, tantara the anankiray io light mba to the ahafahan'ny world Mosesy a that ho world around. The same way today, God calls you and me azavana to ho be the an'ny light ho of an'ny the zao tontolo world, zao. as Jesus said in Antsoin'Andriamanitra kely koa isika mba ho 5:14. azavana ho an'ny So, ho an'izao tontolo it's zao beautiful. araky ny Matthieu One of toko God's 5:14. He wants us to be on fire. Zany hoe tiany zany tsika raha tena hoe feno hafanana sy satria andesika. Now, Lasa in zao. verse 5, you're still in the chapter, Andiny Exodus fadimy zany chapter 3, amin'ity in verse 5, Exodus toko it says, Then he fahatelo said, speaking of the Lord, do not draw near this place, take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. This is talking about the angel of the Lord, and you read in the lesson about how the angel of the Lord is speaking about the Lord himself. So now we want you to get a little involved here, and I wonder if we could put our slides up on the Asa screen. jerentsika raha hita eo amin'ny Yes, we have two écran. questions. Number one, Voalohany. why did the Lord tell Moses he was standing on holy ground? no And number two, what alone can make something or someone holy, and why is this still important today? Just take a minute with your neighbor and answer this question and discuss this for just a minute, and we'll pick up in about 2 minutes. It's your turn. Ifampiresana an'izay fantanina izay. Hoe nahoana no nilaza tamin'ny Mosesy ny tompo fa tany maina, fa tany masina no nitsanganana. Dia ilay fanontaniana faharoa moa zany dia hoe inona no hany zavatra afaka manamasina zavatra iray na olona iray a ary nahoana izany mbola zava-dehibe mandraka ankehitriny. Too many of you are looking at us. Talk to each other. Like you love each other. Eny ary betsaka amintsika moa mifampijerijery fotsiny miresaka satria sika nefa fianakaviana mifankatia. I'm going to give you 30 more seconds. 30 sekondra sisa. Ahoana namana Simonette? Mandeha moa ny ady hevitra amin'izao fotoana izao. Okay, do you feel like you've answered adequately? I don't want us to miss this point, friends. Only the presence of God made that ground holy. Ny fanatrehan'Andriamanitra ihany no atonga an'ny fanamasinany. Ary ny fanatrehan'Andriamanitra ihany no manamasina antsika. Ny fanatrehan'Andriamanitra ihany no atonga ny fivavahantsika ho tena When we izy are marina. experiencing the sanctifying presence of God, do we also have the justifying experience of God? Only when we have the person of Jesus do we have the righteousness of Jesus. Only when Jesus is with us can we make disciples. The point is that God was teaching Moses that God's own personal presence in Moses' life and in our hearts' lives is what makes true religion.
There is no religion apart from the presence of God. And this is a powerful point. He was instilling this in Moses' heart. And I believe he's instilling it in ours. Now, we're ready to read another key Bible passage that was part of this week's lesson. So after God explained that he was responding to the cries of his people, and you actually read that in the text of our memory text, in Ephesians chapter 3, verses 7 and 8. I love the portion of this passage where it says, I have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrow. So God's responding to his people crying out because of their sorrow. And after explaining this, Moses starts asking for details. And I can relate to Moses. I guess if I got over the awe of what had just happened, I would begin to ask, okay, so raha zao let me mamina make sure I vina got zavatra this mety clear. That's the kind of alao person mihitsy I ataoko want mazava all the tsara details and satria everything. zavatra tsy apiriany tsirairay mosesy moa dia nanontany ny detaina ny tsy apiriany dia zao ny zatra nanontaniany mosesy hoe inona ny zavatra ho teneniko rehefa mantany hoe zao iza ny anarany inona ny zavatra ho lazaiko aminy dia hitantsika ao amin'ny leson'ity herinandro ity momba ny anaran'Andriamanitra dia zao ny voalaza zao vakitsika avy eo amin'ny ao raha misy namana antsoina hoe Daniel afaka mamaky ho antsika Daniel avakeo Exodus toko 7 andiny 17 sy 17 ny afaka mamaky koa toko 9 aoriana zay. And then Moses said to God, ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, ino rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo ary anao amiko hoe kosa izy hoe iza moa ny anarany dia ahoana no havaliko azy ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy izaho zay izy adray ka ho mandrakizay ary hoy koa izy izaho no holazainao amin'ny zanak'Israely izaho zay izy no efa miaraka ho aty aminareo. Ary Andriamanitra ny teny hoe izaho no Andriamanitra ary koa izy hoe dia Andriamanitra isaky ny Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakob. Mahafinaritra zany fa miteny foana Andriamanitra hoe zaho zay izy adray izy hoe zaho ilay Yahweh ilay Jehova amin'ity tontolo kevitra ity zany tiako raha mba ampino reto mpiara-mianatra reto hoe inona moa ny dikan'io anaranareo. Rehefa mieritreritra ny fomba fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ao amin'ny rehefa jerena hoe ahoana ny fomba anehoany ny anarany dia tsy hoe milalao teny fotsiny izy. Ny anarako zao ohatra ny hoe Felicia tsy hoe Andriamanitra zany tsy hoe Andriamanitra zany naneho hevitra fotsiny hoe ity ny anarako fa tsy ity fa izy ary maneho ny tena maizy azy amin'ny io anarana io zay anarana zay manova antsika sy mitondra fanovam-po antsika mihitsy io anarana io. Rehefa miasa amin'ny université ny tenako dia tsy hoe misy fomba firesaka zany tsy mila ianarana iresahana amin'ny olona zany hoe ireo zavatra io zany tsy hoe zavatra ny anarana zany tsy hoe anarana fotsiny dia ao andoha ao fotsiny fa tena mampiseho ny maizy azy mihitsy tena fantatrao ve ny Andriamanitra sy ny maizy azy ny fitoerana eo amin'ny fiainanao tena ainao ve zay. Ia ho anandray le hoe anarana hoe zaho zay izy dia azo adikako hoe zaho zay ho izy. Ina moa dikan'izany manahoana moa zany hoe mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny anarany zany ohatra ny tena hoe tsy mila mandeha lavitra fa toko 7 dia manome antsika fomba fijery izy Andriamanitra toko 7 andiny 9 dia afaka manaraka anareo andiny 5 sy 9 milaza hoe iza moa izy zay izy izaho no Andriamanitra razanao Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakob. Inona ny dikan'izany? Zany hoe izy zany dia Andriamanitra ny tsirairay amin'ireo izay manompo azy.
them by name. Fantany ny He anarany told them antsony antsony izy ireo mba hanao tratra tanjona manokana mba ho fitahiana ho an'ny hafa ary zao dia mampiditra ny Mosesy ho isan'ireo lisitra izy mba ho fitahiana mba hitarika an'ity firenena ity mivoaka ny Egipta ho any amin'ny tany nampanantenana. He is so Izy close dia to tena them. Andriamanitra akaiky And an'izy ireo. why he is personal God? Ary Why he is nahoana moa izy ny teo interested in Andriamanitra ny sambatan'olona Because satria he izy dia Andriamanitra He miahy loves them. tena tia And this ary zay zaho zay izy dia tena mahafinaritra e. Tena mahafinaritra miverimberina ao Baiboly mandritra ny toerana maromaro. Ary Jesosy moa dia milaza an'io anarana io koa ary anisan'ny ray amin'ireo anarany ary amin'ny filazantsarany Jaona impito nilaza hoe zaho zay izy mba ahafahany maneho ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra rainy. I am the Izaho zay izaho no ilay mofo avy any an-dany mofo ny fiainana. Izaho no fahazavana zao toy zao. Izaho no varavarana. Izaho no mpiandry tsara. Izaho no fitsanganana sy ny fiainana. Izaho no lalana, famarinana ary fiainana. Ary izaho no divay tsara. Atsika zany ty Andriamanitra ny sambatan'olona ty dia izaho izy dia tsy niova fa izy ilay mitovina nandritra ny tantarany zanak'olombelona tamin'ny maly anio rapitsy ary anio izy koa Andriamanitra ao. Izy izy dia Andriamanitra lehibe goavana Andriamanitra tsy toa fa izy koa nefa dia Andriamanitra ny sambatan'olona. Izy no Emanuela. Amen. Mahita fifanoherana lehibe eto. Hitantsika eto Andriamanitra ilay tsy miova ary tsy mihetsika ary lavitra amin'ny zao tontolo zao sy ny olombelona kanefa ny Andriamanitra ao anaty Baiboly dia Andriamanitra tena teo akaikitsika. Ny filozofian'ny Grika dia hoe ianao mila mahafantatra ny tenanao fa ny ao amin'ny Baiboly dia hoe ianao mila mahafantatra an'Andriamanitra. Fa misy tokisy andininy dia tena tiako mihitsy ao amin'ny tokisy andininy ao amin'ny Osea ny vahoaka koa dia ho foana noho ny tsy fahafantarany ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Osea toko fahaenina aleo sika mijery ny ahoana ny hahafantarantsika an'Andriamanitra. Ny tena tiany lazaina zany dia hoe mila mahafantatra an'Andriamanitra isika. Ny resaka ao amin'ny Baiboly dia hoe ianao mihitsy mila manandrana Andriamanitra, mila mahafantatra an'Andriamanitra isika amin'ny alàna ny fanandramantsika azy. Raha ohatra zany ka tiana zany ty fizarana ity zao ilay Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra, Andriamanitra ilay Israely manontolo, Andriamanitra ny firenena kanefa koa dia Andriamanitra ny tsirairay aby, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra zany Andriamanitra ny tsirairay. Ary mino fa tsy miova zany ka Andriamanitra zany dia mbola miantso antsika rehetra, mety tsy hoe roy memy rehetra kanefa dia izy kosa nefa dia miresaka amin'ny tsirairay avy amintsika satria manana drafitra ho antsika izy. Zao ary resaka zavatra anankiray isika amin'ity lesona ity zay satria afaka ahitantsika hoe mifandraisa amintsika tsirairay avy. Ahoana no namaliny Mosesy ny antson'Andriamanitra amin'ny larobia, fizarana larobia. Izy moa ka irany makany amin'ny Farao. Dia Andriamanitra moa nampanantena fa izy niaraka aminy andiny fahatelo ambin'ny folo. Izy milazay ka raha miteny hoe izy ianao dia ozy Andriamanitra hoe mena Andriamanitra ny zatra rehetra zay seho ny zavatra lazan'Andriamanitra. Ahoana raha tsy mino ahy zareo? Toko fahaefatra andiny voalohany Andriamanitra nampiseho fahagagana hoe aseho azy. Za tsy mahay miteny. Izy Andriamanitra tsy olana ka ampianariko anao amin'ny zavatra lazainao ao fa
andefa olona ameko olona ianao de inona ary inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny farany ty ary nandefa any Arona izy mba hiteny tsy haiko raha misy zavatra amazonareo mpiara-mianatra ety aloha reto a lazaina mo nahoana mivaly tenin'ny Mosesy. Pasteur Jim, ito ny tena tiako indrindra amin'ny Baiboly raha tokony sy andeny jerena. Rehefa jerena i Mosesy lay olona tena feno fanahy dia nefany manana excuse be dia be na miala tsiny foana eo hoe za ve no tena irahanao. Rehefa jerentsika zany izy ty dia matetika indraindray ny olona antsoin'Andriamanitra dia manana fialan-tsiny maromaro dia mangataka famantarana dia Andriamanitra isak'izay mangataka famantarana dia manome famantarana ihany koa izy. Fa rehefa jerena Jesosy nefany rehefa ny fariseo rehefa nangataka hoe ahoana ny famantarana hoe ianao avy amin'Andriamanitra dia Jesosy tsy nanome famantarana satria izy olona feno fanatreteny. Amen. Misy olona mihevitra fa raha ohatra ka mba mihaona amin'Andriamanitra ny fomba mahagaga mino aho fa za zany ny ambony kokoa noho ny hafa. Za zany ohatra ny manana avo ara-panahy ambony kokoa. Raha ohatra ka mianatra teolojia za zany olona ambony kokoa tsy zay ny zavatra. Satria rehefa miresaka tamin'ny Tomasy ao amin'ny John toko faharoapolo andiny fahavitsy amby roapolo ianao fa nahita kanefa nahita ianao fa sambatra kokoa ireo izay mino nefa tsy mahita. Ohatra ka ina moa zany aviny hoe ny ara-pinoana tena mampidozana indray satria ny mahita sy ny zavatra anao indraindray vao mahay mandatsaka asika amin'azy. Koa ny olona sasany dia manontany moa ve za dia voantso amin'ny asa fitoriana. Mino fa tsara antsika ny mamaky amin'ny voalazan'ny Ellen White amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo pejy faharoapolo. Mitarika olona mba hanolo-tena ho amin'ny Kristia mba ho voamasin'ny heriny. Ka zany hoe tsy hoe manao fahagagana fa mahatonga ny olona ho voaova ny tonga azy ho tahaka ny endrik'Andriamanitra. Zany voalazanao zany moa dia mampatsiahy hoe Andriamanitra zany dia indraindray izy miantso amin'ny alalan'ny roy memy rehetra. Fa indraindray koa misy antso izay ataon'Andriamanitra mazava amin'ny alalan'ny voalaza misoratra masina. Mety tsy mila anjely ianao hiteny aminao hoe izao ny mission ataonao fa izao voalaza ny Baiboly mazava amin'ny alalan'ny teny Jesosy hoe ianao dia mila mitondra olona ho mpianatra Jesosy efa mazava. Inona zany ny antsoko? Ny antsonao dia mazava tsara tahaka ny hoe soratra mainty eo ambony taratasy fotsy dia izao ho mpanamboatra misy. Ary rehefa jerentsika raha ohatra tsika manohy miala tsiny mandrakariva dia ohatrany miantso an'Andriamanitra tsika hoe mpandainga izy hoe tsy fantany ny zavatra ataony. Zany hoe sika zany lasa mieritreritra hoe sika ambony kokoa no Andriamanitra rehefa miala tsiny isika nefa izy miantso antsika. Misy teny ranabavy White anankiray zay ohatran'izao ny zavatra zany hoe i Mosesy dia tena feno loatra tao andony ny tsy tena fananany ny talentany na ny talentany dia nefany tsy maintsy nefa raha vao nanaiky ny antson'Andriamanitra izy dia notahian'Andriamanitra ny fanekeny an'izany antson'Andriamanitra izany
greatest dia lasa gift tena ever given to man. lasa tena feno ny feno fanan'andriamanitra izy rehefa nampiasain'andriamanitra ho antsika. Ia, amin'ny pejy 5:16 vakianao teo, pejy iray alohany io dia Mosesy moa zany dia niala tsiny hoe za dia tsy vonona e. Dia nefa kanefa rehefa zao rehefa nanaiky izy rehefa nanaiky ho tarihana dia lasa mpitarika lehibe. Misy fotoana tiako lazana kely fa zao amin'ity lesson ity zany mitondra antsika tantara momba ny famorana ny zanaky Mosesy ary nisy sakana lasa zavato misakana ahoana misy andao resaka kely momba n'ity famorana olana niseho ty. Dia mampatsiahy anahy teny anankiray amin'ny ramatoa zay amin'ny teny anankiray izay ramatoa niresaka tamiko zay izy ty hoe mila manamarika mila mijery reny détail reny isika satria i Mosesy zany nanaiky ny ten'Andriamanitra na dia tena zavatra hoe eritreretana hoe ho kely aza izy io kanefa dia isika zany mila mianatra ny manaiky an'Andriamanitra na dia ny amin'ny atsipiriany aza. Ty le hoe antsony Mosesy ty dia tiako mba ho averina ho tsipihana indray satria miresaka momba hoe ny fanatrehan'Andriamanitra no manamasina antsika. Nefa koa ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitondra fifaliana ho antsika, fifaliana faratampony. Ka tsy misy fifaliana ho antsika rehefa manohitra ny antson'Andriamanitra. Ny tena fifaliana marina dia zao rehefa manaiky ny fiantson'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka ahoana voaraintsika hoe nandray zavatra hoe tsika tamin'ity lesson ity alors hitantsika satria zao fotoanany fanadinana kely. Maybe you feel like this young man, I don't know. Asa raha ohatra n'ity tovolahy kely ty nareo tamin'ny écran ty alors jerentsika ahoana ny vahateny ahoana fanontaniana ary This is fill in the blank. ahoana fanohy banka Blank brings down the average age of our Sabbath school panel. Inona no mampiena ny salan'ny taonan'ny vondron'ny sekoly Sabata? Valina tolotra dia Felicia. Mampiakatra ny fahaizana eto koa izy Felicia. Faharoa nandany 7 taona tamin'ny fiainan'ny Mosesy satria nanao mpiandry ondry tsotra tany Midiana izy. Marina sa diso? Diso! Mahafinaritra. Fa mahay nareo. Fahatelo mampiseho f'Andriamanitra manokana. Andriamanitra dia sambatan'olona. Andriamanitra ny sambatan'olona. Zay zany valo. Fahaefatra mila fahalalana ny ainana manokana vao tena lalan'Andriamanitra ve isika? Efa zay fa voalaza zay mihitsy moa zany zay le hoe fanandramana. Zarao amin'ny namanao iray ny zavatra iray heverinao fa efa nangatan'Andriamanitra taminao na angatahany amin'izao sika miteny zao saingy tsapanao fa tsy mahay na tsy mendrika ianao anao an'izany. Miresaha amin'ny olo akaikinao eo mba ifampiresaka amin'izany tezaka zany. Quelques secondes. I suspect you didn't have to think too hard. All of us up here said Sabbath school panel. All right, we're not done with the quiz yet. Don't put away your pencil. Number 6. Sometimes our weakness. Fahenina indraindray dia lehibe loatra ny fahalemem-pahaizantsika ka tsy afaka manaraka ny fiantsoan'Andriamanitra antsika. Marina sa diso? Diso! Andriamanitra no hanome ny fomba hanaovantsika azy rehefa izy miantso antsika. Ny fahafito tsy afaka ho tena sambatra isika raha tsy manaraka ny fiantsoan'Andriamanitra. Marina sa diso? Tena marina. Fahavalo antsoina isika rehetra mba hanao mpianatra. Marina sa tsy marina? Marina.
ia zany hoe isika zany dia ho tena faly sy finaritra tanteraka rehefa manaiky ny antson'Andriamanitra ho mpamokatra mpianatra marina sa diso marina zany marina zany eny Mosesy moa dia nihaona tamin'Andriamanitra tamin'ny roamemy rehetra ary dia natsapa mazava sy lalina ny antsom-pitiavan'Andriamanitra tao amin'ny fony sy tao amin'ny sainy lalina zao voalaza ny Ellen White hoe ny tenin'Andriamanitra dia tokony vakiantsika tahaka ny feon'Andriamanitra ho antsika sy ny fanahintsika antsika rehetra dia nandray ny antson'Andriamanitra mba ho mpamokatra mpianatra ary zay no tena faratampon'ny fifaliantsika hitantsika rehetra ny Andriamanitra raha anaraka an'izany antson'Andriamanitra zany zao raha amarana dia zao mangataka mba omentsika aingam-panahy ny fiangonantsika any an-toerana any mba hanavao indray tondrahaina indray ao amin'ny sekoly sabata mba ho vitsy kokoa ny toriteny fa maro kokoa ny fiaraha-mianatra dia ho hitantsika eo mba fahasoavan'Andriamanitra fa hitombo ny fiangonantsika vavaksika Andriamanitra misaotra anao no ny teninao ny teninao no manome aina ny sekoly sabata ary zany manome hazavana ho an'ny fanahana ka izay tsiray avy anie dia andray ny feonao ary anao ny asanao amin'ity maraina ity ary anaiky izany antso izany na roamemy rehetra na reo feo malefaka izay andeha anao mpianatra misaotra anao zay ary mivavaka zay mba omenao vokatra izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Thank you, Pastor Jim, for the wonderful Sabbath School study. Good morning, everyone. Good morning, Saints. Some of you coming to Sabbath School have received a magazine called the Adventist Review. I'd like to this morning give you some background. In 1848, Sister Ellen White received a vision for a publication that was to be streams of light that go to the whole world. 1 year later, in 1849, James White started a paper. The Adventist Review is today the descendant of this vision. It has been read by the Adventist Church for 176 years, making it older even than the General Conference. It converted the first GC president, John Byington, and it continues to point souls to Jesus today. In 2005, the Adventist World Magazine dimy amby roa arivo ny Adventiste Review zany lasa tena malaza manerana zao tontolo zao satria ity magazine ity zany dia maro mpiara-dalana aminy ary nalasa natambatra zany io magazine io sy ireo hafa ireo zany moa ny antony dia hoe mba hanesorana zay mety ho fisavorovoroana ateraka eny amin'ny tsenam-barotra eny Adventiste Management zany reo zany anarana maromaro reo zany dia natambatra zany mba ho tena hoe tsotra zany ilay marika ahafantarana eny amin'ny tsenam-barotra eny dia natonga anarana anakiray magazine anakiray dia antsoina hoe Adventiste Review. Tsika moa zany dia manatota eo amin'ny roa alina eo raha tsy manana mila manana an'io zany zay an'io zany ny Adventist World zany dia manana logo vaovao mifidy logo vaovao dia zay lasa maneho miariary kokoa nylay hoe Adventist Review somary endrika avao soratra lehibe koa ny sasany amin'izy ireo moa zany reo pitsopitson'ireo dia avy amin'ny le teo aloha le boky teo aloha raha manana an'izay moa zany nareo zao raha misy manana ray amin'ireo boky ireo raha ohatra moa ka tsara vita ianao dia mbola misy mizara ny ambadimbadika eny na makany amin'ilay stand io moa zany dia manentana ny membre mba handinika hianatra soratra masina ho an'ny mpianatra ho an'ny mpampianatra ho an'ireo teolojiana ka ho an'ny fiangonantsika ho avy amin'ny fiangonantsika ary ke ho an'ny ankizy zay novokarina mba hanentana hampahery
ny vahoakan'Andriamanitra. Sy koa zany dia niova kely mba somary makany amin'ny tontolo ary amin'ny solosaina eny amin'ny internet, eny amin'ny serasera mpifandraisana. Ary izany koa moa dia misy amin'ny firenena maromaro, misy ny anglisy, rehefa raha tsy mahita dia zao resao ireo mpitarika eo amin'ny division any amin'ny misy antsika tsirairay avy any fa hozarain'izy ireo avy zany video, misy fanamariana na tantara maro samihafa be ny standeny moa zany dia ao amin'ny conférence générale, stand conférence générale zany ho antsika eto toerana zany dia makanisany raha lasany abava andao ary iomina isika amin'ity hetsika maneran-tany ity amin'ny alalan'ny Adventist Review. Tahin'Andriamanitra ny antsika rehetra. Dia tapitra teo zany ny fandaharan'ny sekoly Sabata fa dia afaka fotoana fohy dia hiditra amin'ny fotoana manaraka isika dia ny fanampom-pavahana izany. Mankasitraka antsika rehetra hatrany manaraka ny Hopfy radio ankehitriny. Avy aty Saint-Louis, Missouri, aty USA no anarahanao an'izao lay vantana ny fivirimbe fiveran-draharaha ny conférence générale izao. Io makomana ny amin'ny fidirana eo amin'ny fanampom-pivavahana isika ary dia mahafaly anay ny manentana anao hatrany ataovy misimisy ny mega satria ho lavalava ny fotoanantsika eto, ny zavatra rehetrarehetra zay eto dia ezahanay ho ampitaina aminareo avokoa ary dia andro ray tsy miverina izy ity, afaka 5 taona indray vao mety hisy ny zavatra toy izao raha samby velonay ntsika tain'Andriamanitra ka dia mampirisika antsika hatrany na navidy crédit kely indray ho an'ny sasany mba narahana an'izany na dia manaraka wifi reny koa tsara mba afahantsika manaraka tsy tapaka. Raha misy manana wifi dia mba zarao ny wifi mba ahifitany ny fianakaviana rehetrarehetra any ambadibadika rehetrarehetra any eo manodidina anareo an'ity fandaharana ity. Misaotra hatsany ny fanarahana ny zavatra rehetrarehetra izay ataonareo eo. Miezaka izay eto amin'ny Hopfy radio ny mandefa mivantana ny zavatra rehetra na ao amin'ny radio zany na ao amin'ny page Facebook ny fanantenana ho anao Hopfy na ao amin'ny YouTube. Raha amin'ny YouTube ianao no mijery dia le compte soratanao amin'ny YouTube hoe Jean-Jacques Andriamparany dia iny dia tonga dia mitondra any amin'ilay page Facebook ny fanantenana ho anao zay YouTube amin'ny fanantenana ho anao zay mba afahanao mahita an'izany mivantana ihany koa. Ankehitriny moa zany dia mbola mimakomana ny olona rehetrarehetra ny amin'ny fidirana amin'izay fotoam-pivavahana zay. Afaka 10 minitra eo dia anomboka ny fotoana ka dia aza miala fa manarahatra any ny radio sy ny fandarana rehetrarehetra zay alefana eto. To comment on. I think he did such a good job of summarizing everything. I just want to add that, when we spoke about when Moses
intentionally killed someone. And we know that we have a God who, in character, does not accept thou shalt not kill. I guess someone here might be wondering, well, did Moses get away for murder? And I want to know that, and anyone can help. But the next 40 years, because it says Moses had 40 years in Egypt, but that next 40 years, when he had to run away, was part of the consequences of what Moses intentionally did. Exactly. Yeah. So he has to really have the property. Hamzay mansuas Lazao manfiarwi Eniaini Enahais Imanao mio Kizay no físico Eniais Enahais Io ci sei un fisico Che mi hai Imanawai Para que senti Aleluia Yeah, asa azonao lazaina ve ny tanay Tsina ireo zay ikarakara an'izay hitarika an'izay fampihavana izay. Eny ary arak'izany namana Simonetta namana Anita Ertony dia vonona tokoa isika. Anisan'ny eto anatriantsika eto zany sao ny makteny dia raha lasana bavisany Gisèle Folgoso
anao ny tarika ny hira dia rainanao ray dia ny chorale sy ny orchestre ary ny rehetra ary isy vavaka ataony Paul Douglas ary zany dia fiarabana ataony Magdiel Perez Scolts ary isy hira ataon'ireo olona faneseo Frisco Daniel Richard Stevenson moa nanao ny antso fanantitra ary nanao ny vakiteny amin'ny Mathieu Dixon Ronga marina zany fa dia voasolo tena eo daholo ny rehetra ary ny tena andrasan'ny besin'ny maro moa dia ny toriteny ataon'ny président vaovao zany filohan'ny conférence générale maneran-tany pasteur Ayrton Koller ny lohateny moa amin'ity marain'ity dia ny hoe voantso ho amin'ny tanjona namana anita ertony sao dia misy anampiana ihany koa momba an'izay tena mahafinaritra moa zany zao dia mahita an'ireto vahoaka maro be avy amin'ny toerana maneran-tany mihitsy zay avy aty ambony riana avy aty mahita ireo olona mifamoivoy miezaka mitady toerana mivonina ny amin'ny ny fitaovam-pivavahana dia ny aty ambony moa zany aty ambony ery ambonimbony riana ery dia ireo olona zay mpamangy zay tsy délégué zany na tsy manana badge zao zareo zay fa ny olona ery ambany kosa dia ireo olona délégué zay efa teto nandritran'ny 10 andro na 12 andro eo dia mahafinaritra mahita an'ireto vahoakan'Andriamanitra maro be ohatran'ireny hoe ohatran'izao ngambisika namana seboneta rehefa any an-danitra any ndray andro any avy amin'ny toerana maro be samy aminao ny akanjony avy any amin'ny toerany asa hitanao ve ery ambany ery zao misy olona avy any Corée du Sud mahafinaritra zay anisany mampiavaka an'izao fivoriam-be izao moa dia ny fahitana ny kolontsaina maro samihafa ny fitafiana avy amin'ny firenena maro samihafa eo ihany koa ireo vokatra avy amin'ny firenena maro samihafa vokatra izay ampiasaina amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara izay atao ary dia mahafinaritra moa fa dia tafavory ny lafivaliny tsy lafivaliny nosy fa lafivalin'izao tontolo zao lafivalin'izao tontolo zao amin'izao fotoana lehibe izao ankehitriny moa zany dia misy fiarabana amin'ny teny pirenena avy any tsia Filipino miarabantsika rehetra raha anada sy raha vavy maneran-tany tena faly isika ary ny voninahitra dia ho an'i Jehovah rery any noho ny fifaliany noho ny fitariany sy ny fanatrehany be voninahitra natratratsika antia fiaonan'ny conférence générale faharoa ambinipolo ty ny vakitentsika dia avy eo amin'ny salamo toko fa 5 ny lanitra milaza ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany andro manambarana amin'Andriamanitra andro manambara amin'ny andro ary alina mampahafantatra amin'ny alina tsy misy teniny na fiteniny tsy reny feony ny lalàn'i Jehova dia lavorary mamelombelona ny fanahy ny tenin'i Jehova dia mahatoky mahasoa ny kely saina ny didin'i Jehova dia mahintsy mampifaly ny fo ny didin'ny mpitsaran'i Jehova dia madio mampahazava ny maso ny fahatahorana ny Jehova dia madio maefa mandrakizay ny fitsipiky ny Jehova dia marina sady mahintsy avokoa aoka ho sarobidy noho ny volamena na dia noho ny volamena madio be aza ary ho mamy noho ny tantely
sy ny tantely miboiboiky. Raha manandratra an' Jesosy isika amin'ity sabata ity, engany ny fotsika sy ny tenitsika dia ho ekeny Jehova ilay eriko sy mpamonjiko. Engany mba ho tsapatsika ny fanatrehan'Andriamanitra sy fanatrehan' Jehova atsika mandritra an'ity sabata ity. Eny ary tsika natokantrano any dia marifa moa zao any Madagasikara kanefa dia angatantsika mba hitsangana hideran'Andriamanitra miaraka. Andradrano ny lohanareo. Manandrata ny lohanao ry vavahady. Fa mpanjaka ny voninahitra dia ho hiditra. Iza moa ty mpanjaka ny voninahitra ity? Izy no Jehova mahery ary tsy toa. Izy no Andriamanitra lehibe amin'ny ady. Asandrato ny lohanareo ry vavahady. Ary asandrato ny varavarany mandrakizay satria ilay mpanjaka ny mandrakizay dia hiditra. Iza moa ty Andriamanitra ny voninahitra ity? Izy no Andriamanitra ny rehetra. Izy no Andriamanitra ny voninahitra. Andriamanitra efa nasokafanay tokoa ny vavahady ary miarahaba mandray anao izay amin'ity toerana ity. Ny fanatrehanao no anova an'ity fitoeram-pivoriana ity toy ny tabernakely ary ny fanatrehanao anova ty toeram-piasana ity ho lasa toeram-piakofana. Ny fanatrehanao dia anova ty toerana ity tonga toerana ho trano fivavahana. Manandratra ny vavahady zay ary mandray anao amin'ity toerana ity. Mijery anao izay Andriamanitra, manantena ny fanampiana avy aminao, miandrandra fanasitranana. Andriamanitra miandrandra avy aminao izay fanantenana. Fanantenana ny amin'ny fiavianao tsy ho ela. Ankehitriny dia miandrandra aminao izay ny amin'ny teny avy aminao. Ary mametraka ny mpanomponao Ayrton Koller satria izy no fitaovana ampiasain'ny teninao amin'ity maraina ity. Aoka raha izy tompony ilay vainafo avy amin'ny efitrano misy anao ka hikasika ny molony, hikasika ny fony, ka ny teny izay ho lazainy dia tsy avy aminy fa avy aminao. Manandratra ny fanahinay aminao izay amin'ity anio ity ka fenoy ny fanahinao izay ka mba ho vonany andeha izay anao ny asanao. Miandrandra fatratra izany fotoana izany izay kanefa eo am-piandrasana ny fonay dia andeha mandra-patongana dia anantena hatrany izay satria ilay mpamonjy anay, ilay tomponay dia ho avy hitondra anay ody. Zany fanantenanay, zany ny vavakay. Da io izay amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny voakan'Andriamanitra ianao hoe Amen. Afaka mipetraka isika.
Tratran'ny sabata daholo isika rehetra. Efa nihitra ve isika hoe ohatry ny ahoana re izany any an-danitra izany le sabata voalohantsika vao tonga any an-danitra iny? Tsy fantatro fa za te eo akaikin'i Jesosy dia aminan Jesosy amin'izay sabata voalohany zay. Tsy fantatro hoe firy moa ny olona eo amin'ny laoka amin'izany fotoana izany, fa rehefa tonga ny toriko dia ny olona marina akao dia tsy maintsy hijanona miandry 10 minitra satria za tena tonga dia amihana an Jesosy tena hoe tratra ny sabata Jesosy satria efa ela efa hatramin'izay ny ainako dia amihinana ohatran'izao. Fantatro fa miandry an'izany zany fotoana izany koa isika rehetra. Misy Egyptiana anankiray izay mpanao loko izy jereo ndray andro any hoe ty Egyptiana ity nandoko ny zavatra mitranga rehefa any an-danitra isika ndray andro any dia sarina ramatoa izay mamihana an Jesosy dia ny lamosin'i Jesosy no hita avy aty aoriana zany dia le vehivavy tena feno fifaliana le fitsikina eo amin'ny tarehany rehefa mamihana an Jesosy amin'izay sabata voalohany any an-danitra izay. Andriamanitra ny hitantsika rehetra mba ty sabata mahafinaritra sy feno fifaliana ananantsika androany ity mba engane mba ho afinaritra kokoa izay sabata hitantsika any an-danitra izay rehefa tonga any an-danitra isika. Manana mpamangy tena manokana isika androany dia tiatsika androany mba tiako ny misy zanaka mpanjaka avy any agatahako mba tonga eto satria dia zanaka mpanjaka avy any Afrika any izy io rahalahy nita ka hisaotra azy isika satria dia tonga eto. Hitantsika koa miaraka eto James Marape izay prime ministre avy any Papua New Guinea ka angatatsika izy mba hitsangana sy ny vadiny koa mankatana mba hitsangana ka mba arabatsika amin'ny fomba manokana mba miaraka eto. Misy ihany koa olona Penkaja Lorenzo izay tsy fa olona ambonindritra prime ministre avy any Angola isaotra azy ihany koa tonga eto miaraka amintsika. Saotratsika koa ny miaraka amintsika Mutelo izay mpitantsoratra ny ao amin'ny affaire religieuse avy any Zambie. Olona manakaja mba hitsangana koa izy saotra indrindra ny amin'ny miarana amina eto. Eto koa misy olona avy eo amin'ny Vommier Congress avy any Philippines, olona mpiteny ao amin'ny Congrès avy any Philippines tonga eto. Izy anisany vato nananana amin'ny asa fitoriana ao Philippines ka ny fiangonana Adventiste dia afaka mahazo fahafahana amin'ny ara-pivavahana rehefa sabata. Misy ihany koa miaraka amintsika sénateur napahalalana avy any Bahamas angatahantsika ihany koa izy mba hitsangana mba ho arabaitsika manokana ity maraina ity. Misy ihany koa andriamatoa ambassadeur Johnny président izy mpiara-mianatra avy ambassadora masevo teo alohan'ny États-Unis ka dia raisitsika amin'ny fomba manokana koa. Mas koa isika General José izy ihany koa dia avy any Papua New Guinea angatahantsika izy mba hitsangana isaorana azy miaraka amintsika amin'ity maraina ity. Brigadier général Andrew avy any Pentagone zany hoe birao manan-danja eto États-Unis miaraka amintsika eto koa hitantsika amin'ny sary moa zany izy hitantsika andriamatoa tsara
avy any Zambia, avy any amin'ny fitsaranaovany Zambia. Izy koa dia anisan'ny mpiaraka amintsika eto, iarahabaina manokana. Heverina moa namana Anita sy Mineta Isabella fa anisan'ny ao anatin'ny fiangonana Adventiste maneran-tany ireo olona manan-kaja maneran-tany reo. Izy koa misy olona avy amin'ny Salvation Army zany saotra azy miaraka amintsika eto sy niara-niasa amin'ny fiangonana maneran-tany. Izy koa zany colonel Giovanni avy any Philippines Salvation Army saotra azy manokana sika. Ary Monsieur Andrematou Terry Benedict izay mpamokatra ny Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge moa zany ilay horonan-tsary misy an'ilay Adventiste izay nijoro matoky misaotra azy izy ny mpamokatra an'izany horonan-tsary miaraka amintsika eto koa. Tena fitahina zany mampafantatra ny hafatra ijoroantsika amin'ny fiangonana. Kanefa ety amin'ny sehatra ety koa nefa dia misy naniry izay raha mba ho lehibe kokoa noho izao mba ahafahanareo rehetra reto mba ho tonga eto. Kanefa moa mety tsy avelan'ireo zareo avy ao amin'ny pompier moa zany satria zareo mpamonjivonjy taitra mety anahirakirana. Kanefa andeha aloha arahintsika manokana ny eo directeur nareo filoha ny département tsirairay avy ato amin'ny conférence générale. Hitantsika afaka hitanareo afaka hofafaitsika. Zareo moa dia ho avy any amin'ny faritra misy antsika tsirairay any. Miaraka amintsika tokoa ny mpitantsoratra ambony sy ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny conférence générale ho avy voafidy tamin'ity herinandro ity izy ireo tahantsika izy ireo mba hitsangana sy ny ary ihany koa sy mitantsoratra sy ny trésorier na mpitam-bola sy ireo associé na ny mpiara-miasa aminy. Saotra indrindra. Miaraka amintsika tokoa ny lefitra ny conférence générale amin'ny division maro. Zareo moa zany dia angatantsika aloha le président ny filohan'ny division rehetra mba ho arabaintsika manokana mba afaka mitsangana ve nareo. Reo zany ny filohan'ny division rehetra mba ho fantatritsika ary mba ho fahatsika miaraban'izy ireo manokana amin'ity marain'ity. Misy ihany koa ireo lefitry ny filohan'ny conférence générale gatantsika ireo mba hitsangana mba afaka ho arabaintsika. Misy lamo misy vavy misaotra anareo. Zamo azo antoka fa misy olona tsy mila atolotra kanefa angatantsika Wilson sy ireo mpiasa ao amin'ny conférence générale miaraka amin'ny vadiny avy. Misy tianay nareo makasitraka anareo zay ary manandratra ny anaranareo eo amin'Andriamanitra izay mba ho feno fitahina. Saotra. Ary ny ataoko manaraka dia somary ivelan'ny zavatra efa nomanina. Ary olona telo na efatra ihany mahafantatra ny zavatra ho ataoko. Za dia angatako Pasteur Wilson sy Ramatoa Nancy mba ho tonga eto aloha eto. Ary Pasteur Kohler. Ary Pasteur Kohler anome fanomezana manokana ho an'ny Pasteur Wilson. Avy ity manatsa anareo. Pasteur Kohler dia anolotra fanomezana manokana. Tsy hoe fanomezana kely fa tena misy sony ireo mpiara-miasa rehetra niara-niasa tamin'ny Pasteur Wilson. Ho anareo izay efa niaraka tamin'ny Pasteur Wilson dia fantatrareo fa eto misy baiboly kely ao entiny toerana rehetra misy azy. Misy baiboly kely ao anaty posiny ao. Ankehitriny dia misy baiboly lehibe omena azy. Resaka Pasteur Kohler. Ty le baiboly izay soniavany ireo mpiara-miasa aminao Pasteur Wilson ho anao mba ampiasainao rehefa tsy eo ilay baiboly kely. Pasteur Wilson. Resaka manokana moa zany zareo tsy eo micro fa misy tsikitsiky
fanomezam-boninahitra. Inona moa zany fanomezana lehibe ramatoa Kaolera vadiny, misy ihany koa baiboly vita sonia amin'ireo mpiara-miasa rehetra miaraka amin'ny voninkazo, amboaram-boninkazo, misaotra Nancy, ramatoa Nancy, misaotra ny amin'ny nataonareo mivady tamin'ity mitarika ny fiangonan'Andriamanitra ho an'ny danitra. Misaotra indrindra, tsara be zany fomba fanao zany tena mahafinaritra atsika mihitsy isika rehetra eto miaraka eto amin'ity fiangonana izay milaza ny anjely telo ny afatry ny anjely telo ary mivavaka ho an'ireo filohan'ny sy mpitondran'ny conférence générale isika sy ireo mpitondra rehetra maneran-tany tena lehibe mihitsy fomba lehibe mihitsy zao zavatra iainantsika izao ahafahantsika mahita ny loharano ny ranon'olana farany pasteur Kaolera mivavaka ho anao zay raha hitondra izao fiangonan'Andriamanitra izao ianao. Tena nahafinaritra na mihitsy ny fotoana nananako nitondra izao fiangonana izao fa hanoy miara-miasa aminareo zay fa tsy aivo ny apokalypsy toko 7 ny 9:11 fantatrareo zao toko sy andinina izao toko sy andininy Jesosy mihitsy no miteny an'izao hoy izy hoe hoavy vainga anao tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Andriamanitra ny ahitainao atsika rehetra maranata. Namananita moa amin'izao fotoana izao dia mitsangana avokoa ny rehetra mba ho fanomezam-boninahitra ny ilay filohan'ny conférence générale teo aloha fankasitrahana azy fisaorana azy mivady sy ny asa rehetra izay nataony izy ireo ary dia mitohy ny fitsanganana namana Tina sy namana Simonette Isabelle. Ny namana Tina koa moa akaiky eo dia mitsangana mihitsy maneho zany fisaorana izany satria dia 12 taona no nitondran'ny pasteur na rahalahy Ted Wilson ny fiangonana maneran-tany ary raha mitsangana ianareo dia mba jereo reo namana eo akaikinareo reo dia mba atao hoe tratran'ny sabata zareo sy tsikitsiky dia nareo miaino any Madagasikara ihany koa zany na aiza nareo miaino amin'izao fotoana izao dia mba sivy tsikitsiky koa andreo olo akaikinareo satria sabata mahafinaritra zao marina moa fa mety hoe amin'ny ora hafa zao any davidavitra any fa na izany ary dia sivy tsikitsiky any satria mitsikitsiky dia mitondra hafaliana sy mitondra inona namana Tina? Mitondra hafanana. Ary namana Anita izy io tsy marina fa ny mpanaraka ny Hopefy zany dia maneran-tany. Misy olona voantsitona sofiko moa teo satria nisy olona adinoko ka dia angataka manokana ny mpitantsoratra sy ny mpitambola ny division rehetra angatana reo mba hitsangana mialana tsiny mampanantena fa omeko chocolat nareo satria dia adiniko nanolotra anareo reo zany ireo mpitambola sy mpitantsoratra manokana ato amin'ny division tsika. Andriamanitra ny hitantanareo amin'ny fotoana rehetra amboanareo anomponareo misaotra indrindra. Raha miaraka eto isika miaraka amin'ny fanatrehan'i Jehovah dia andao isika hieritreritra ny fahamasinan'i Jehovah, andao isika hideran'i Jehovah ohatran'ireo serafima eo anoloany miteny ny voninahiny maneran-tany
andao isika hiarahira miaraka amin'ireo anjely iteran'Andriamanitra satria ilay ondrin'Andriamanitra, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia tena masina sy marina indrindra. Masina indrindra. Zay moa ny hira amin'ny teny malagasy. Ny asanao sy ny asako moa dia ny andeha ary anao mpianatra ny firenena rehetra ary zay miara-miasa isika amin'ireo fitaovana rehetra tahaka ny digital manerana tany eny fanany amin'ireo faritra lavitra indrindra mbola tsy takitra amin'ny toerana izay betsaka ireo zay tandondomin'ny fahafatesana no fivavahany sy ny firenena. Takan'ilao lahy dia lasa feno fifaliana, feno faraisan-dahatra vokatry ny fanapahan-kevitra manokana sy miafina vokatry ny asa ara-serasera digital. Izy dia ray amin'ireo 3 manerana an'izao toizao izay nanapa-kevitra anao fianarana baiboly. 7 moa nanapa-kevitra anao tao Batisa rehefa avy niaraka tamin'ny any Frantsa, Mon Espérance dia nandray fangatahana olona anaraka fampianarana baiboly isaky ny adiny 1 tamin'ny volana May fotsiny. Betsaka ny vokatra fanimpiasa ny vitsy any amin'ny division SID dia mizara ny afatra amin'ny alalany mba anafaingana ny fiavian'i Kristy dia ho zaraintsika manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny filazantsara. Any Brazil dia mizara amin'ny alalany hoe nouveau tempo na hoe fotoana vaovao amin'ny alalan'ny fitaovana ara digital. Koa ny fitaovana
fianarana baiboly amin'ny WhatsApp rehefa nianatra baiboly ity tovavy ity dia niova tanteraka ny fiainany. Seeing those who were lost come home where they truly belong. Like this story in Melbourne, Australia, where a single mum cried out to God for guidance. She wanted to lead her only daughter in the Christian faith, but didn't know where to start. And I would pray to God and I would cry to God, oh my God, I love you, I want to learn about you. Where do I start? He directed me to a website that would speak to me on a very intimate, individual basis. And I got to know God. I got to feel Him through the study. I got to understand Him more. And then at the final end of that, randomly just messaged, I'd like to be baptized. A compassionate pastor halfway across the world began studying prophecy with Jennifer and her daughter every Sabbath and guided them into a deeper relationship with God. Pastor Puya took it upon himself to mentor us. And we would pray with each other. Tears were shared. And it just made me realize the Holy Spirit works in wondrous ways. The Bible study that I had experienced with Pastor Puya in that hybrid setting was crucial to my spiritual walk. Then came the day, windy, freezing, yet 70 brothers and sisters gathered to celebrate, just like God's love, unwavering and unstoppable. I can't put into words how I've been welcomed into this community. These people have been more of a family to me that I believe church family can heal. Wounds, trauma, rejection, abandonment, and all the other things I've experienced. They just welcomed me with open arms, and this is where I feel the Advent movement exists. So Etsika adventista ka tamin'ny alalan'ilay araka internet na nivantana dia voanavoray tsapako fa nitombony fanantenana ary azo atao ny mahatratra mahazo olona avy any alavitra satria betsaka ny olona hoe miaotra tsy afaka ny voaka ny toerana misy azy faniriko dia mba re olona reo mba hanana zany hoe tsirony zany hoe Heaven on earth, as we live in this broken planet, God calls us to reach and embrace His children everywhere. Your support powers digital strategies that bring hope to people in every corner of the world. Thank you for helping share His love. Digital strategy. Brothers and sisters, did you catch our sister's testimony? She said this is where the Advent movement comes together. The online and the real. Le zavatra atao en ligne sy le zavatra atao amin'ny mivantana dia miaraka miasa. Zany hoe misy olona anankiray zany mivavaka en ligne amina amin'ny internet dia misy olona anankiray lasa natao batisa noho zay anton'izay vavaka izay. Tena zao efa amin'izao fotoana iainantsika zao dia ny écran indray zao no azontsika ampiasaina hitoriana ny filazantsara manerana zao toerana izao. Misy le toky sy andininy izay milaza hoe rehefa ho voatory amin'izao tontolo izao ty filazantsara ity izay vao avy ny farany ary ny internet na ny fanaovana ny filazantsara en ligne zao no tokony ataontsika amin'izao fotoana izao satria ny olona rehetra dia en ligne daholo connecté daholo ny olona amin'izao fotoana izao
dia mila makany amin'ireny toerana ireny isika mba ahafahantsika mitantara ny tantaran'i Jesosy. Isika no radio maneran-tany voalohany indrindra, isika no télévision na programme télévision couleur voalohany indrindra eto amin'ity États-Unis ity. Ny antony zao tetikasa zao dia ny hoe alao isika makany amin'ny hoe aiza ny olona. Raha ohatra ny olona ka mijery télé dia antsika ny miasa. Raha ohatra ny olona ka any amin'ny internet dia antsika no mila mitory. Dia amin'izao koa tsika dia manana pastera zay mijery zay miandry ny olona manantona ny adventiste.org zay afaka mivavaka ho an'izy ireo manerana ny divisiona 12 dia manana zany isika manerana tany satria zay zao no tetika isika. Manana olona maromaro koa isika no manana hevitra ihany koa isika ahafahana manamora ny fanangonana ny anaran'ny olona sy ireo olona zay liana ho an'Andriamanitra mba ahafahantsika mitondra azy ireo ho any amin'ny fiangonana zay eo akaikiny zareo. Eo amin'io écran io zao dia misy an'ilay QR code zay ahafahantsika scanena dia ahafahanao manome fanatitra ho an'izany tetikasa izany. That is available to all of us here to be able to join, connect, and to give. Hoandreo zay eto amin'ity efitrano fiarahatimo zany dia misy wifi zay ahafahantsika manateraka an'izany adventisana. Mavaka isika misaotra indrindra Andriamanitra noho ny ireo zavatra zay nomenao anay mba ahafahanay tory an'izao teny zao amin'ny olona maro maneran-tany 8 milliard maneran-tany zao mba ahafahanay mitory any amin'ireny tanan-dehibe reny na ihany koa amin'ny internet. Ampio zay Andriamanitra mba ahafahanay miasa sy mitondra zao teny zao maneran-tany ary mivavaka zay mba ianao ny hita izao fanatitra izao satria ianao no manana ny vola rehetra sy ny fananana rehetra. Ianao no hikarakaranay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
I will be reading the Bible Amizao fotoana text izao dia maki ny tenin'Andriamanitra Indonesia, found in amin'ny teny chapter Indonesia. Matthew 24, verse 14. Matius Matius 24 ayatnya ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba rayanareo mitsangana ao amin'izany firenena izany fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay Good morning, friends. Miarabantsika rehetra. Today it is my Tianiote privilege dia to introduce fifalinawa speaker ni of the hour. ampafantatra ny I introduce to teny you not a saint, tsy hoe olo-masina fa pasteur Ayrton C. Kohler. Elton C. He is the newly Kohler. elected Izy 21st no president flu of the vaovao General voafidy Conference of the amin'ny Adventists, taking konferensa office on generala July na ny 4, 2025. konferensa maneran-tany. He is the very Izy first no president president of the voalohany General Conference amin'ny from the South konferensa American avy any Division. divisiona amerikana atsimo. Pastor Kohler was Pastor born Kohler in an teraka Adventist home in taon southern Brazil and grew up with a tena desire kavina to follow any in the footsteps of his father breziliana and grandfather ary izy who dia both naniry served ny as pastors. anaradia ny When he was a rainy small zay boy, pasteur Pastor Kohler used to put Izy on his dia father's suit jacket and carry a mazana Bible pasteur just Kohler to think tambola about kely one manao day palitaony being a dadany manao pastor kiraro like his mba father. mieritreritra hoe ahoana rehefa pasteur ny ray He androany often amin'ny spent fahakely. time at the conference office Matetika where izy his no father mandeha served as president. mandany fotoana Sometimes maro when a ao church amin'ny leader baraoan'ny came in for dadany an tambola important président meeting, fédération young dadany Pastor Kohler dia would tam'izany quietly hide in a dia closet or miafina underneath the table, ambany listening intently, latabatra eager to ary understand the miaino daily ny responsibilities zany hoe of a pastor. andraikitry ny pasteur izany. Pastor Kohler completed Pastor a Kohler bachelor's dia degree in theology and a navita ny master's degree in fianarana pastoral lisansa ministry from the amin'ny Adventist pastoral Teaching ministry Institute. avy any amin'ny Currently, he is working Adventist on a doctorate of teaching ministry institute degree ary eo at ampianarana University. ny fianarana Pastor Kohler doctorat is married ministry to any Adrian Andrews. Marcos, a nurse, and the couple Manabadi, has two children. His son infirmière, Matthias, who is here, is a pastor fandrarara and recently pahasalamana married to his wife ary Giovanna. mananjanaka They also have a zay daughter, nanambady Mariana, who's Giovanna here with them. mananjanaka vaviny koa miaraka amintsika. Pastor Kohler spent Pastor Kohler dia 4 years nandany with his wife efatra taona serving a niaraka local tamin'ny church vadiny in izay Sao Paulo. ny He pastora spent 4 tany Sao Paulo years nandany as youth efatra ministries taona teo director in the Rio Grande do Sul Conference. filohan'ny tanora 4 years as efatra youth taona ministries director at ama Northeast Brazilian Union. In departemental July of tanora 2022, tany Pastor amin'ny Kohler toerana hafa became the conference tamin'ny executive secretary 2022 na in the Rio Grande do roapolo Sul dia Conference. lasa But the following year, tantsoratra he was ao amin'ny elected federaciony South American misy azy tany Division amin'ny Youth Ministries Director, federationa dia lasa where ty he amin'ny served for 4 divisiona years. But in Amerika atsimo 2007, ary he was tamin'ny elected fito as a South amin'ny roa American arivo Division izy President, nivoafidy a ho role he held for présidentny almost 14 years until 2021, zany division when zany he became nandritra ny efatra amby folo taona the executive ary secretary lasa of the General Conference following mpitantsoratra his ambony ao predecessor, Dr. amin'ny G.T. Ung. conférence His générale family has always been a support and niara-niasa involved in tamin'ny his ministry. Pastor Mr. Kohler Young. recognizes his Pastor wife Kohler, Adriani as an dia extraordinary support to his ministry. manaiky fa ny vadiny It is an dia understatement mpanoana to say lehibe that eo Pastor amin'ny Kohler asa zay is niantsoina azy mission-driven. zao ny momba It is while azy he izy was dia South American vonona Division ny President anao ny that zavatra God rehetra ho any began amin'ny tana to niraka show ary him a faniriny dia global vision for andriamanitra ministry. dia In alokatra ny fijery na 2023, fantatra ino after tokony hearing tafongony talks by maneran-tany previous MENA President Homer rehefa avy Chakarton, the naheno Holy ireo Spirit worked mightily among the président attendees. teo aloha After decades of voalaza being supported rehefa with avy missionaries niara-niasa and tamin'ny becoming one of the ireo strongest divisions in missionnaire the world ary in lasa membership and in evangelism, mpitarika lehibe Pastor Kohler was pastor Kohler convicted tia that dia it was resy lahatra time fa for South tonga ny America fotoana ho to an'ny give back to mission, especially Amerika to the atsimo unreached areas of the world.
mba anatratra andreo toerana mbola tsy then nandray sent niafatra 24 ary nisy missionary dia families to the nandefa 1040 windows. fianakaviana efatra amby These roapolo young tany amin'ireo families, by faritra God's antsoina hand, hoe have made fenêtre an 1040 eternal impression ary in dia some of the hardest to na reach territories of the world. teraka vokatra goavana tany amin'ireo toerana those izay families sarotra are tsy here diana. Maro amin'ireo as fianakaviana ireo moa delegates, dia tonga eto ary efa tonga délégué na mpifidy The approach amin'izao to fotoana sending izao. missionaries Misy amin'ireo from koa ny divisions and tsidika. other entities has Misy now koa become a ireo general asa. conference Izy initiative nao called ankehitriny Mission kosa no Refocus, where all territories of the lehibe world ny are asked conférence to consider générale sending lehibe maneran-tany. missionaries around the world. Under Mission Refocus, hundreds of new missionaries are being sent from divisions and institutions of the church. Maro ho missionnaire Ultimately, any amin'ny toerana lavitra. Pasteur Colère dia pasteur. He cares deeply for Izay people and their walk miahy with God. fomba His lalina life is ho spent an'ny caring for olona God's church, ho an'ny encouraging Andriamanitra. faithfulness, Ary izy dia initiating new ways of manentana sharing the gospel. ny rehetra izay fanena aminy mba hizara ny filazantsara. Pasteur Colère tena tia sakafo italiana. Pasteur Colère rehefa tonga any an-tranareo dia izao rehefa misy hoe vary sy tsaramaso dia tsy ho diso mihitsy ny sakafo aminareo fa tena mety aminy zany. He has passionately reaffirmed his Izy mission dia commitment. manamafy indray ny fanapahan-kevitra ny anitatra ny iraka ataon'ny fiangonana araka ny foibe tsirairay avy ny membre tsirairay avy ary atonga ny sambatan'olona ho tafarotsaka amin'ny famitana an'ity iraka ty. Tamin'ny 5 tato amin'ity Saint Louis teto amin'ity toerana ity. Pasteur Colère dia voasa mba ho mpiara-miasa amin'ny departemanta tanora kanefa moa dia tsy nanaiky an'izany antso izany izy. Kanefa indrotsika roapolo taona teoriana miova ny tantara ka dia izy sy ny vadiny nanaiky ity antso vaovao ity. Angatahako ianareo rehetra mba hivavaka ho an'ny mpanomponareo pasteur anareo pasteur raha ilaza tondra ny afatr'Andriamanitra. Pasteur Colère miaraka isika, mpiara-dalana isika.
tsy misy alina intsony. Fitahiana manahoana re zany no tiany ity. Fitahiana manahoana re no anavaozana ny fotsika ilay fanantenana lehibe. Isika no olon'ny fanantenana. Andriamanitra ny hiazona an'izany fanantenana izany ho velona mandrakariva amintsika. Misaotra Pasteur William, misaotra ny amin'ny chorale tokopira tena fotoana manokana ho an'ny afatra nomen'Andriamanitra ho antsika sy raiva amin'ity maraina ity. Andriamanitra ny anome sabata manokana tsy ho antsika izay eto ihany Saint Louis fa ho an'ny izay rehetra manaraka antsika amin'ny alalan'ny internet amin'izao fotoana izao. Te laza zavatra aminareo satria isika fiangonana maneran-tany dia tiako ny anambara aminareo hoe tratrin'ny sabata amin'ny fiteny maromaro izay maneho 5,700 teny samihafa izay toriana manerana an'izao tontolo izao. Dia misy mpanampy aty. Aleo jerevana raha ohatra ka afaka vitako izany. Raha afaka miteny amin'ny fiteninareo mazava ho azy tsy afaka ataoko amin'ny fiteny rehetra moa izany. Angamba mety tsy tena mazava tsara ny fomba anononako an'izany ialako tsy ny sahady. Rehefa henonareo ny hoe tratrin'ny sabata amin'ny tenareo dia mba maneho an'ireo rehetra izay fanakaviana maneran-tany. Voalohany miarabantsika rehetra tratrin'ny sabata aloha. Bon sabbat ho an'ny frantsay, ho an'ny alemana schönen sabbat, ho an'ny italiana buon sabato. Amin'izany mba mandrandra anareo mba hamaly. Areo izay miteny an'ireo teny ireo zany mba valio moa Sisliva subota Rusiano subota. Avy areo toy homeda dakronkron. Ny Tagalog kosa indray maligayang Sabado. Ny Czech kosa dia Bojenanu Sobadu. Ny Tonga Sabata Imbotu. Ny Myanmar Min Kalaba. Ny manaraka Suksan ho an'ny sabato avy any Thailande io zany avy any Afrika sabaton Njema ozy zao Swahili ary dia horakoraka moa avy any Swahili. Za dia vao avy ny arabanareo amin'ny teny Swahili moa ahoary tiary fiakana Engjutu kwa le zareo sinoa io zany. Avy any Turka Mutlu Subtler. Avy any Croatie Spotnizy Black Kosovo. Amin'ny teny hebreo Shabbat Shalom. Horakoraka be ato amin'izay Shabbat Shalom izay ho an'ireo avy any Indonésia Selamat Sabat izay tena mifanakaiky be amin'ny tenitsika malagasy izy io. Ho an'ireo lasana mbavy malala avy any Romania Romaniana Sabata Sabat Fericit. Reo avy any Hongrois Bulldog Sambatot. Amin'ny Afrikanina kosa izay fiteny avy ao Afrique du Sud ao dia hoe Gesende Sabat. Amin'ny Hindi kosa dia misy hoe Shuba Sabat. Ary amin'ny teny Japonais dia hoe dia zay zany izy teo
Anankiroa sisa, amin'ny teny arabo Sabat Saed. Ary nao amin'ny fiteniko portugais sy espagnol, Feliz Sabado. Feliz Sabado. Ary dia horakoraka be moa zany no amalen'ny olona an'izay fiarabana Happy Sabbath na tradrin'ny Sabata miteny pirenena maneran-tany izay. Rehefa lasana bava andaorsika miazakazaka amin'ny fiafaran'ny folo andro fiheveran-drarahany sy faliana ara-palahy amin'izao fivorimbe maneran-tany faharoa amby enimpolo izao. Ho an'ny maro amintsika dia herinandro tena nandreraka indrindra zany satria ora vitsivitsy monja no natoriana ary isaky ny alina dia betsaka ireo adidy tsy manam-pataperana. Ary ho an'ny anahy manokana dia tsy maintsy namolavola toriteny vaovao ho an'ity androany ity. Ary kanefa mahafinaritra fa mahita fa Andriamanitra no efa nandray tanana ny zavatra rehetra. Saotra indrindra tamin'ny teny fanohanana maro izay nataonareo sy tamin'ny fianakaviako. Misaotra ny amin'ny fifaminana, misaotra ny amin'ny sary sy amin'ireo fomba maro samihafa nataon'Andriamanitra nataonareo rehetrareo tena fitahiana ho ahy ho an'ny fanakaviako ihany koa. Mbola amin'ny fiantomboan'ity fanompoana ity isika izao. Kanefa azontsika atao ny mahazo antoka amin'ny zavatra anankiray fa arakaraka ny fampintraikefa, ny tsy fampintraikefa dia arakarak'izay koa ny itomboan'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Hiatrika isika toko vaovao amin'ity tantara ity ka hiankina fatratra amin'Andriamanitra sy amin'ny vavaka izay ataonareo. Mino aho fa ho tsahivinareo mandrakariva Pasteur Wilson sy ny vadiny amin'ny vavaka. Fantatrareo fa Pasteur Ted sy Nancy dia nanolotra ny tenin'izy ireo amin'ny kontinenta maro hitarika ny fiangonana maneran-tany ary tena nataon'izy ireo zany amin'ny fony manontolo. Ny fiafaran'ity fivorian-dehibe ity ihany koa no fanombohan'ny ampahany vaovao amin'ny fiainan'ny Pasteur Wilson sy Nancy. Engane ny tompo hitardalana hiaro anareo ary andefa ny anjeliny hikarakara anareo isanandro satria ianareo dia azy sy anareo re ihany fa ny fianakaviana manontolo izay tonga amin'izao mpiara-mitarika izao. Aoka anao hiara akasitraka isika ho an'ireo mpitarika rehetrareo azy ihany koa. Za koa dia mangataka anareo mba hivavaka sy mifanohanana ho an'ireo mpitarika amin'ny sehatra eto amin'ny sehatra ety zany fa ireo lefitry ny mpitarika ny conférencena rehetra, ireo filohan'ny division, ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny fitantanana sy ny talesapan'ny départementa isan-karazany amin'ny conférence générale. Manana andraikitra masina izy ireo hiaro ny fiangonana hifototra amin'ny baiboly ary hifototra amin'ny famitana ny asa fitoriana. Engane fanahy masina ampiasa sy hiazona amin'ny fominareo ka hiorina amin'ny baiboly sy ny famitana ny asa fitoriana. Aheno an'izany matetika ianareo mandritra ny 5 taona ho avy fa dia miorina amin'ny baiboly ary mifantoka amin'ny famitana ny asa. Andriamanitra ne hita ka androtsaka ny fanahiny ampiasa antsika sy ny fianakavianareo ho amin'ny fomba manokana tokoa. Raha mandritra fa 10 andro lasa ireo andro ireo dia andro izay tena lehibe momba ny fifanankalozan-kevitra ara-pitantanana. Ho an'ny rehetra angamba dia mety hoe tsy ampy ny fotoana ny adin-kevitra ary tsapako ihany koa zany fa ho an'ny hafa kosa
dia mety hoe tena be loatra indray ny fotoanany adikevitra eo amin'ny zavatra izay tokony hoe tsotrany amin'ny tany azy ka na izany azy dia tsy mora ny manome fahafampo ho an'ny finiavana filana maro samihafa ao anatin'izany hoe fionana fiheveran-draharaha lehibe izany satria tsy sarotra izany hoe manome fahafampo ho an'ny olon-tokana iray na firenena iray izany no izany tena mila fahaizana miovaova sy faharetana ho famoantsika tsirairay avy manantena fa nafinahitra anareo reo tatitra avy amin'ny division sy ny fikambanana mpiara-miasa rehetra ny conférence générale ary ihany koa ireo fampirantiana izay nahafahana nahita tsiro ny fiangonana maneran-tany ny tena ny maingam-panahy izay afatra ho an'ny baiboly sy ny fitoam-pavana fikanakaloza-kevitra tena fotoana nanokana izay niarahantsika nivavaka niarahantsika nitrandraka fotoana manokana izay niarahantsika nanamafiorina ny fiankinan'Andriamanitra fa andraisantsika ihany koa fitahina manokana avy aminany ary indrindra tena betsaka ny zavatra no raisintsika nandritra ny tontolo andro izay niarahana teto amin'izao fotoana fiarahana mideran'Andriamanitra izao fiarahantsika mirahina fiarahantsika miompo ary analasy anabavy sy ireo izay tratran'ny tondra-drano mahatsiravana tao amin'ny faritry Texas aty Etazonia ny ireo mpiray fivavahana amintsika moa dia efa mandray an-tanana manao izay azony atao amin'ireo Adventist Community Service mba hanalefahana ny fijalian'ireo olona maro zareo dia ao am-pontsika ary anatin'ny vavaka sandratsika ary ny vavaka ataontsika ary zany rehetra zany dia ho an'ny rehetra izay mipetraka amin'ny faritra miatrika krizy maha-olombelona sy ny politika isan-karazany ho an'ireo izay miatrika etraketraka sy tsy fandriam-pahalemana aza-dinoiny ny mivavaka ho an'ireo izay mijaly ho an'ireo izay manana aretina sy maro samihafa ho an'ireo fianakaviana izay very olo-tiana miaina ao anaty fotoana tena sarotra isika fitiavantsika fanohanantsika ny vavaka ataontsika dia tokony fitaovan'Andriamanitra hanamahevanana ny fijalian'olombelona ary hitoriana fa ho avy tsy ho ela Jesosy efa fotoana ody andehanantsika tsy ho ela enkany tompo andefantsika hiverina amin'ny firenentsika ny tanànantsika ary amin'ny vohitra misy antsika mba ho fahazavana sy sira amin'izao tontolo izao enkany hiverina amin'ny fanoloran-tena hanamafy ny fiomboanantsika amin'Andriamanitra ny maha-izy antsika amin'ny Kristy ny firaisantsika amin'ny alalan'ny fanamasina ka hanome fahafahana amin'ny asa fitoriana famaranana niraka ho an'rehetra manasantsika amin'izao fotoana izao mba pitodika amin'ny fontsika ny sofintsika ny masontsika ho an'ilay fanantenantsika lehibe dia ny fiaviany Jesosy fandroana ty fanantenana ity mampatsiahantsika fa tsy hoe manomana zavatra ho antsika fotsiny Jesosy fa manomana antsika izy ho an'ny zavatra efa nomaniny ny fanantenana napetraka ny tompo ao am-pontsika dia tokony hameno antsika amin'ny fahatsapana hoe zavatra maika tena maika kanefa indrisy fa maro antsika no very zany fahatsapana izany raha ny marina ny kristianina tany am-boalohany dia niandra ny Jesosy ho avy vetivety ny ray aman-drenitsika ny razantsika dia niandrandra azy ho avy tsy ho ela kanefa indrisy maro amintsika koa ny miandry azy ho avy amin'ny fotoana hoe fotoana tsy ho ela amin'ny ho avy tsy afaka adinoantsika fa izao tontolo izao izay tsy manam-panantenana dia tena mila fiangonana feno fanantenana araka ny voalazan'ny teolojiana Suisse Emile Bronner
ny zavatra iainan'ny avokavoka oxygène dia tahaka ny iainan'olombelona ny fanantenana. Ny hevitra esorina raha esorana oxygène dia maty ary fahafatesana raha esorina fanantenana dia miaina amin'ny fikorontanana ary fahaverezan-kevitra no mahazony olona ka manjary tonga makany amin'ny hoe fahalavon'ny herim-pisainana sy ara-panahy ary fahatsapahan'ny fiainana hoe tsy misy dikany tsony tsisy tanjona. Rehefa mieritreritra ny hoe fanantenana isika dia iray amin'ireo zavatra tena manan-danja voalaza ny ilain'ny hoe dia hoe ary hitantsika izany eo amin'ny écran ho an'izay to efitrano ho avy ny tompo. Entsika ny dia-tongotra tsy tongotra ny feon'ny tongotr'Andriamanitra manakaiky filazana mihezinezina avy amin'ny fanahy faminaniana izao ny heviny dia hoe amin'ny fotoana rehetra izay amakiko an'ity andalan-tena ity dia amantany ny tena koa hoe atraiza moa fakakaizana izany feon'ny tongotr'Andriamanitra manakaiky ny fiaviany izany mba ahafahana mahita ny zany fanontaniana izany dia mila mandinika lalina amin'ny famantarana ny fiaviany Jesosy. Faharoa voalaza amin'ny Mateo 4:20. Raha mandalina Mateo 4:20 amin'ny tena hoe fahavozan-teny sika dia hita sokajy roa famantarana izay mirakitra amin'ny famantarana rehetra amin'ny fiaviany Jesosy. Faharoa voalaza ao amin'ny Baiboly. Mino aho fa ampy ny pirofo ara-Baiboly ilazantsika fa Jesosy ho avy raha ireo ny siansa voalohany dia hita amin'ny Mateo 4:24 ka hatramin'ny 7:20 izay hitantsika fa izao tontolo izao dia mirodana amin'ny fomba haingana amin'ny faravana. Ao amin'izany dia tsika listra ny loza samihafa tonga tahaka ny hoe ady filazana ady kere ady mandringana hororon-tany tany samihafa ary fahakalana mpaminany sandoka ary fitiavana miena dia mena. Ao amin'ny Baiboly dia maro ny andiny miresaka momba ny famantarana ratsy momba ny fiavian'i Kristy. Tsy hoe famantarana izay misy mampiseho fa mirodana haingana ohatra ny faravan'izao tontolo izao. Fa ny sokajy faharoa amin'ny famantarana dia amin'ny Mateo 4:20 ahitantsika fiangonana jangana amin'ny kery ho amin'ny famitana ny asa. Tiako raha manasa antsika mba hamaky 7:20 miaraka amiko. Mino fa eo amin'ny atrenareo zao Baiboly eo tananareo ao iaraha maky isika. Hitanareo koa izany eo amin'ny écran amin'ny solaitra lehibe manana ny Baiboly ianareo dia raiso ny Baiboly dia iaraka hamaky isika amin'ny alalan'ny avy amin'ny soratr'Andriamanitra. Mateo 4:20 voalaza ny Baiboly. Ary Jesosy ary ity filazantsara fanjakana Andriamanitra ity dia ho toriana amin'izao tontolo izao mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Dia inona? Dia tonga ny farany. Mateo 4:20 dia manintona saintsika amin'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izay toriana amin'izao tontolo izao. Manana fahatokiana tanteraka isika fa tsy ho ela dia omena toerana amin'ny fanjakan'ny voninahitra eo amin'ny fanjakan'ny fahasoavan'i Kristy amin'izao fotoana izao ary iseho amin'ny rahony lanitra izy. Eny amin'ny rahony lanitra mo andro be voninahitra manahoana re izany. Ny fanantenana fiavian'i Jesosy Kristy faharoa dia aseho amin'ny faminaniana maro ao amin'ny Baiboly. Ity hafatra ity natolotra nankinina amintsika amin'ny Adventiste mitandrina ny fahafito antsika mba ho toriana. Mba ho toriana fahasahiana maneran-tany ho an'izay monina ambonin'ny tany amin'ny firenena rehetra foko samihafa fiteny sy vahoaka. Niorina tamin'ny fanantenana be voninahitra ity
fiantsena adventiste. Ary zany no isan'ny hoe DNA ao anatsika ao izay aseho amin'ny anarantsika hoe adventiste. Ary zany no foto-kevitry ny finoantsika. Manaiky isika rehetra fa izao tontolo izao dia mirodana haingana dia haingana makany amin'ny faharovana. Ary lohantsika famantarana ratsy. Ary hita maneran-tany tsy mila mino fa tsy tery hoe holazaiko betsaka momba an'izany fa tiako ihany nefa ny anasongadina zavatra vitsivitsy. Alao isintona ny saintsika amin'ny famantarany Doomsday Clock na ny famantaranandro Doomsday izay miseho ny voalohany tamin'ny 1779 tamin'ny hoe firaketana amin'ny atomic scientist. Izany dia famantaranandro maneho ny akaikin'ny olombelona amin'ny loza maneran-tany izay mety hanimba ny tena ny olombelona. Tamin'ny janoary 2025 napetraka tamin'ny 7:20 segondra alohan'ny misasakalina ilay famantaranandro izay akaiky kokoa misasakalina noho ny atr'izay tao anatin'ny 5:70 taona mahery. Amin'ny fanantonana ray segondra amin'ny misasakalina dia mandefa afatra mazava ny Science and Security Board tena ao anatin'ny loza lehibe izao tontolo izao manakaiky amin'ny loza maneran-tany raha tsy izany ihany ny famantarana fa tsy mitsahatra ny zava-misy fa vao maika miaratsy isan'andro. Tsy isalasalana fa asa ataon'ny fahavalon'Andriamanitra izany amin'ny fiezahany tsy misy fitsaharana andrava izao tontolo izao. Mampiasa olona izy amafy, fitiavan-tena, fahakalana, fizarazarana, fivadiana, kolikoly, ara-karazana, fahalotony, fitondran-tena sy fiarahamonina. Miasa ihany koa izy amin'ny alalan'ny loza voajanahary ary hitantsika ny fitombon'ny herisetra voajanahary amin'ny haitany, doron-tany ary tondra-drano. Hitantsika efa misy krizy maneran-tany amin'ny sehatra toy ny vola, fitondran-tena, politika, fiarahamonina, tontolo iainana ary indrisy fa na dia eo amin'ny tontolo ara-pivavahana aza. Mampitandrina antsika Ellen White hoe mivondrona sy manamafy ny heriny ireo hery ratsy, mivonona amin'ilay krizy lehibe farany izy ireo. Isy fiovana lehibe hitranga ato amin'izao tontolo izao ary hoaingana ireo fihetsehana farany ireo. Miresaka momba ny fiovana lehibe miseho amin'ny fahamaikany mitombo izy. Raha ny marina tsy manam-potoana anarenana amin'ny loza iray akory isika dia tonga indray ny manaraka ary manaraka dia mahatsiravina kokoa no ilay teo aloha. Io no sary ny androntsika amin'izao fotoana izao. Ireo loza, krizy sy olana rehetra ireo dia mitaky ny saintsika, ny fitiavantsika, ny fikarakarana antsoina isika ho mpitondra fanantenana. Manolo tena maivana ny fijalian'ny olombelona. Tsy afaka manantona amin'ny famantarana ratsy manodidina antsika fotsiny anefa ny saintsika. Tsy io no ivon'ny fiavian'ny Jesosy faharoa. Tsy afaka mandany fotoana isika mijery loza amin'ity faritra ity sy amin'ny faritra iny izay heverina fa manantena antsika, manentana antsika hiomana amin'ny fiavian'i Jesosy faharoa. Tsia! Tsy afatra mampitahotra na manaitaitra fotsiny ny afatra tolontsika. Ny afatra omentsika dia miorina amin'ny fanantenana sy filaminana fa tsy amin'ny fiahiahiana na tahotra. Entan'ny fanantenana isika. Fanantenana no manentana antsika. Tsy lahara-pahamehantsika ireo famantarana ratsy maneho fa mirodana izao tontolo izao.
ny lalana alehan'izao tontolo zao dia tsy ao an-tanantsika, tsy eo an-tanantsika ary tsy miankina amintsika. Raha lasa ny ambavy malala, ny fifantohantsika dia amin'ny fiangonana mitsangana amin'kery ho amin'ny asa fitoriana. Zay ny lahara-pamehan'Andriamanitra ary tokony ho lahara-pamehantsika koa zany. Ny fanatanterahana, ny fitoriana, ny filazantsara, ny fanjakana n'izao tontolo zao, ny famantarana lehibe indrindra amin'ny fiavian'i Jesosy faharoa. Mazava ho azy fa tsapantsika famorodana aingana zao tontolo zao, fa misy fanontaniana anankiray ho antsika, ho antsika rehetra. Azontsika atao ny mieritreritra izy ity, efa mitsangana amin'kery ho amin'ny asa fitoriana ve ny fiangonantsika? Raha hitantsika fa efa mitotongana zao tontolo zao, efa mitsangana amin'kery ho amin'ny asa fitoriana ve ny fiangonana? Raha miarina anaty lavaka fiarovana fotsiny isika, dia miara-mila resy sahady isika. Tsy antsoina ho toy ny trano fanangonana entana ny fiangonantsika, fa antsoina ho toy ny foibe fizarana. Raha tsy eo am-pelantanantsika ny fahefana amin'ny fitariana n'izao tontolo zao, dia antsika kosa ny andraikitra anangana ny fiangonana amin'kery ho amin'ny asa fitoriana. Manana ny antso isika, manana ny baiko isika, manana ny toky amin'ny herin'ny fanahy masina isika, ary manana ny fiantohana fa miaraka amintsika Jesosy mandrakariva hatramin'ny farany taona. At this very special occasion, I'd like to invite you in all your initiatives. Anasantsika kely amin'izao fotoana izao amin'ireo tetikasa ezaka fa tsy janona amin'ny fijery izao tontolo izao morodana fotsiny, fa hanome lahara-pahamehana amin'ny fananganana fiangonana feno hery ho amin'ny famitana ny asa. Mampatsiahy antsika ty Godfield milaza fa ny asa fitoriana no fo mampitempo, ny fo mitempo ao fiangonana. Raha mijanona zany dia mijanona ny fiangonana, ny fikambana tsirairay, ny fandaharana rehetra, ny asa rehetra atao fiangonana dia misy heviny ary mananjo mba ho isy raha tafiditra ao amin'izany asa famitana iraka zany. Tsy misy mpino afaka mihira amin'ny fiangonana hoe vo redeem moa na hoe voavitra amin'ny lalan'ny rano zanak'ondry, na mivavaka hoe ho tonga ny fanjakanao, kanefa tsy manaiky anatanteraka amin'ny asa fitorian'i Kristy famitana ny iraka. Tsy misy olona afaka milaza marina fa anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra izy raha tsy manomboka an'i Kristy amin'ny mampitory azy. Saingy raha tsy manolo tena amin'ny asa fitoriana ianao dia tahaka ny mpamono afo miditra amin'ny trano efa misy afo ary dia mahita asa soratra eo amin'ny rindrina, nefa tsy tokony hitranga amintsika mihitsy zany, satria raha ohatra ka ataontsika, raha ohatra ka very ny lahara-pahamehana, raha tiantsika ny hitantsika ahita maso an'i Jesosy eny amin'ireo lanitra velona isika, izao ny fotoana ho antsika amin'ny fiangonana maneran-tany mba ahiombon-kery ho amin'ny famitana ny asa. Antso ho an'ny rehetra zany, ho an'ny ankizy rehetra, ho an'ny tanora, ho an'ny zatovo, ny tanora, olon-dehibe, ireo izay efa zadraraha, ho an'ireo efa antitra, ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy, ho an'ny marenina, ho an'ny jamba, ho an'ny manana fahasambana, ho an'ny manana fahasambana rehetra, ho an'ny mpikambana tsirairay avy, ny mpitandrina, ny mpitarika, antso ho an'ny rehetra amin'ny fiangonana zany, ho amin'ny fiangonana tsirairay avy, ny rafitra rehetra, fikambana rehetra. Ny fiangonana dia hitsangana amin'kery ho amin'ny asa fitoriana raha tsy manana fanoratena lalina iorina amin'ny baiboly sy fantoka amin'ny asa fitoriana ary hivavaka amin'ny fo rehetra isitrihan'ny fanahy masina. Need a revival in our personal lives and in the life of the church. Ao amin'ny fiainan'ny fiangonana Making us a denomination. mahatonga antsika hoe fiangonana
dia vondrona zay mampisondrotra mampandroso ny asatsika. Ilaitsika ny manavao tsy ahatonga antsika hoe eritreritra ny fiheverana manokana fa arakaraky ny taridalan'Andriamanitra. Tiantsika ny fiangonana tia mino ary mitady ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra. Aseho ny faminaniana Ellen White araka ny voalaza ny asa soratra. Fiangonana vonona ampiasa ny fomba rehetra amin'ny asa fitoriana. Fiangonana manolo tena amin'ny fizarana literatiora boky izay manana andraikitra lehibe amin'ny faminaniana. Fa kosa mampiasa teknôlôjia farany mba anatonana an'ireo olona any amin'ny toerana misy azy. Ka ny mba ny fiangonantsika mba ahafahantsika mampitombo ny hafainganana amin'izao fotoana izao. Mba ny fiangonantsika ny fiangonana taorian'ny taonjato faha 9 tokony hiatrika fanamby soelana amin'ny taonjato faha 12. Fiangonana vonona hitsangana amin'ny hery amin'ny asa famitana ny iraka. Mihetsika amin'ny fomba iray mirindra. Mahafantatra fa raha miara-miasa isika dia matanjaka kokoa, lavitra kokoa, ary raha miaraka isika dia hoaingana kokoa. Fiangonana izay manome lanja ny firaisan-kina amin'ny taranaka samihafa, ny fitaona samihafa, misoroka fisarahana amin'ny izay mitohitohy. Ahoy voalazan'ny Ellen White, ry rahalahy, aoka tsisy zavatra nasaraka anareo amin'ny tsiraray na amin'Andriamanitra. Aza miresaka fahasamihafana amin'ny hevitra, fa miraisa amin'ny fitiavana, ny marina, ny famarinana izay ao amin'ny Jesosy. Izany dia antso antsika rehetra. Ny fahasamihafana amintsika dia tahaka ny feokira samihafa. Ny fahasamihafana amintsika dia toy ny feokira eo am-pelantanan'Andriamanitra, ary izany dia lasa hira mirindra sy mahafinaritra. Izany tsy midika fa tsy tokony hisy fahasamihafana na hoe olana tsy hoe tokony olana zany, fa tokony haitsika ny hoe miara-maneho tsy fitovian-kevitra kanefa miaraka lasa tsy ho fizarazarana fa lasa fanamafisana orona ny fanoloran-tenantsika. Ka sy ny fiangonantsika hitsangana mikery amin'ny asa fitoriana. Raha tsy ny lara-pahamehana aloha dia ny asa fitoriana amin'ny fiainantsika, amin'ny fivoriana ataontsika, ampiasaintsika ary eo loharan-karentsika. Tsy afaka ny voelingely isika amin'ny zavatra tsy tena lara-pahamehana. Fantatrao ve fa arakaraky ny fitombontsika no fanitarana ihany koa ny rafitra, ary arakaraky ny fihaonantsika amin'ny zavatra sarotra kokoa dia vao mainka ho lehibe noho izany no tokony ironantsika amin'ny iraka napetraka Andriamanitra fiangonana. Izany tranga rehefa manome lanja ny zava-bita isika afa-tsy ny fanatanterana ny iraka. Mazava tsara ny iraka nankinina tamin'ny fiangonantsika. Dia ny mitory ny afatra ny anjely telo ao amin'ny Apokalipsy 4:12, 9 ka hatramin'ny 12. Ary tokony ataontsika izany mandrakariva amin'ny endriky ny fanantenana. Tsy hoe tsy mila aratsiana sy hoe olona miteny zavatra tsy mitondra fanantenana. Ny afatritsika dia afatra feno fanantenana. Azontsika hovaina ny fomba fanao sy ny tetikady, fa tsy ho afaka hovaina velively ny afatra miorina amin'ny Baiboly. Mila mijery indray ny fomba fanao sy ny paikady sy ny tetikady isika mba hanatratra ireo faritra sarotra sy vondron'olona mbola tsy voatratra manerina izao tontolo izao. Mila asa fitoriana mitondra fitombona salama sy mavitrika amin'ny lafiny
isanisa sy amin'ny lafiny kalitao lalina isika. Tsy afaka ho fiangonana iray izay mandrefy ny fitomboantsika amin'ny abidi fotsiny isika. Tsy izany tokory no tokony hojerentsika hoe firy ny olona tonga ao am-piangonana na hoe ohatrinona ny vola azo. Tsy izany no tokony fandrefentsika ny fitomboantsika, fa tokony hanolo tena amin'ny ilay fanofanana mpianatra isika. Zany no fandrefesana ny fitomboantsika tokony ampiasaintsika. Fiangonana afaka manitatra ny varavarana fidirana sy manakatona ny varavarana fivoahana isika. Fiangonana mahafinaritra kokoa zay tsy mifantoka amin'ny tenany fotsiny, fa tahaka ny fikambanan'olona masina zay mifantoka amin'ny olona rehetra. Satria izao mantsy izao isany hoe ka ho an'ny olona rehetra no nahatongavan'i Jesosy teto tany, ho an'ny olona no niainany, nanompony ary maty izy, ary rehefa hiverina izy dia olona ihany no hitondrany ho any an-danitra, olona rehetra. Fiangonana mitsangana amin'ny kery ho amin'ny asa vitoriana, izany ny fiangonana afaka mamaly ny antso napetraka-Andriamanitra. Araka nolazainy George Matheson hoe Tompo alefaso amin'ireo fotsy manatrano, amin'ny fiainana tsy manana fitiavana, amin'ny vahoaka izay very lalana, amin'ireo andian'olona tsy manam-pialofana. Alefaso raha io amin'ny ankizy tsy nisy nakasitraka, amin'ireo nona izay tsy nisy nihinana, amin'ireo marary izay tsy nisy mitsidika, amin'ireo demoniaka izay tsy nisy nampitony, amin'ireo lavo izay tsy nisy nanangana, amin'ireo boka izay tsy nisy nikasika, ho an'ireo malahelo izay tsy nisy nampionina. Tena iriko indrindra raha ny fiangonantsika no mitsangana mikery ho amin'ny asa vitoriana, miaraka amin'ny tongony izay mijoro kanefa hatrany an-danitra. Lay fiangonany zanaka sisa zay tavela vao antso anomana zao tontolo zao amin'ny fiavian'i Jesosy faharoa. Lay fanantenana be voninahitsika. Eny ho avy tsy ho ela Jesosy, ary reo tsika ny feon'ny tongony zay manakaiky atsika. Tsy ho ela tsony dia ho hitatsika lay ao amin'izay lay ivon'ny fanantenantsika amin'ny fiainana mandrakizay, ary eo anatrehany dia ho toy ny tsy misy akory ireo fitsapana sy fijaliana eto amin'ity fiainana ity. Isika zay tafavory eto amin'izao fotoana izao dia misolo tena ny firenena rehetra, ny foko, ny olona samihafa fiteny sy vahoaka maneran'izao tontolo izao. Dia amin'ny mivoaka rehetra, samihafa fiteny rehetra, dia joro anatrehany fiandrianan'Andriamanitra eo anolohan'ny zanak'ondry, mitafy ny akanjo fotsy ary mitana sampandrofia eny amin'ny tanany. Ianao sy izao tsy maintsy tonga any sika namana tena rabeasa. Amen. Hitasika amin'izao fa mirodana aingana ho amin'ny faharavana zao tontolo izao. Hitatsika zany fa saingy tsy atsony tompo isika, isika dia atsony tompo amin'ny mahasolo tenantsika, amin'ny mahafiangonana sisa tsika tavela eto, anangana mikery ny fiangonana ho amin'ny asa vitoriana. Tena fotoana lehibe izao atsika anlorantsika tena amin'ny mahafianakaviana adventista maneran-tany atsika hifantoka amin'ny asa vitoriana, anangana amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Eto isika izao dia misolo tena ny firenena sy faritany 212 sy 200 izay misy atsika, ary ireo mpitarika amin'ny 13 tapitrisa mahery ampikambana eo amintsika. Isika no olona tian'ny tompo ampiasaina anangana sy ampietsika mikery ny fiangonana. Isika no tian'ny
fanamasina ampiasaina ho fantsona mitondra fitahina. Isika no afaka mitoro ny filazantsara ny fanjakana amin'izao tontolo izao mba ho hitantsika amin'ny androntsika ny fiavian'i Jesosy. Amen. Izany no nofontsika, izany no tanjontsika eo am-pelantanan'Andriamanitra izany rehetra izany fa isika dia hiara-iasa miaraka amin'ny fanahy masina mba hanangana mikery ny fiangonana ho amin'ny asa fitoriana. Izao ny fotoana hitoerantsika amin'ny tany fa amin'izay fotoana no anandratantsika ny masontsika ho any amin'ny lanitra. Miandry izay fotoana isehon'ny Kristy ary feon'ny anjely ary indrindra amin'ny farany ka dia feon'ny anjely sy trompetra haneno ary amin'izany dia tsangana mikery ho amin'ny asa fitoriana isika hovona tanteraka hiditra. Ankehitriny moa dia isy mpihira toko-pihira raisam-pirenena anandratra antsika ankehitriny amin'izany hoe hihira makany amin'ny zany andro lehibe izany ka dia vonona ho amin'ny fitsenanan'i Jesosy sy ny mirao lanitra isika. Fotoana lehibe manahoana ary izany andeha ho avoatsika izany fanantenantsika izany fa ho avy tsy ho ela Jesosy ary hanolotra ny tenantsika ho amin'izany valiteny izany. Ary ahoana no valitentsika? Zaho dia andeha aho. Zany no fanavaozana ny fanoloran-tenantsika. Ny fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra amin'ny asa fitoriana ary amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany sy fanantenana be voninahitra. Miangavy ianao mba hitsangana raha mihira reto atoko-pihira reto aorianan'izany dia hivavaka anareo aho. Hallelujah.
Amin'izao fotoana izao dia fotoana tahaka ny fanandanitra sady. Nombon-kevitra amiko ve nareo? Inona ny zavatra tsapanao? Ohatra ny tazako eto sady fanantenana, fifaliana. Zany no tokony ho zaraintsika amin'izao tontolo izao. Zao zavatra tsapanao zao mila voazara maneran-tany zao. Zany no iraka tsy tonga eto tsika mba atonga an'izao tontolo izao ho verevitra fa mba hizara kosa izany fanantenana izay mahatsindrin-daona tsika rehetra izany. Aoka ho tsevitsika mandrakariva rehefa miala eto, rehefa mihaona amin'ny hafa dia mizara an'izao zavatra tsapanao zao. Mivavaka isika, Andriamanitra ray eo, fotoana manahoana moa ty andalovanay ity. Tsapanay mihitsy fa miaraka aminay ny lanitra. Hitazanay ny fiavian'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fijerin'ny finoana. Misaotra Tompo ty eo. Ity vahoaka marobe eto Saint Louis ity maneho an'izany fotoana lehibe rehefa ho avy any amin'ny lanitra ianao ka dia arak'izay tsy hoe amin'ilay fotoana sabata famaranana ny fivoriany lehibe fotsiny fa miaraka aminao mandrakizay. Misaotra Tompo amin'ny tombotsoa izay anananay. Engany izao fitahina izao koa dia mba ho an'ireo rehetra izay mijery izao programa izao ka izareo koa dia hanolo tena indray. Ankehitriny dia mijoro eny antrehanao izay amin'ity maraina ity. Mba hanamarika fa tianay raha mba ho mahatoky eo aminao, amin'ny asanao ary feno fanoloro-tena amin'ny iraka ny antsonao anay. Fantatrao ny tsirairay avanao, fantatrao ny foko, fantatro ianao mahafantatra mihoatra noho za manokana. Fantatrao ireo mpitarika rehetra eto amin'ity ety am-polipitra amin'ity fantatrao ny tsirairay avy, ny fiainany, faniriany, ampio zay mba havita amin'ny fotoana rehetra araka ny sitraponao ihany. Manolotra ny fiainanay izay ho an'ity antony ity. Manolotra ny tsara indrindra avy amin'ny fanomezana nomenao anay, amin'ny zavatra anananay rehetra mba ho famitana ny asa mialohan'ny hatongavanao. Omeo anay Tompo ny fahendrena izay ilainay ka mba hahafahanay mandroso araka ny sitraponao. Fantatrao ny mba ho hitanao mantsy ny fiangonanay. Ity izay tonga eto izao ity maneho fiangonana maneran-tany. Mangataka Tompo avaoza ny fahaloran-tenanay. Aoka ho hamasinao indray eny ity fiangonanao ity satria tsy fiangonanay ity fa fiangonanao. Aoka hiaraka aminay ianao, ampio izay mba ahafantatra ny fotoana, mba ahafantatra fa tena mihazakazaka miarava izao tontolo izao teo. Kanefa amin'ny fotoana izao ihany koa mba ahafahanay mifantoka amanangana mikery ity fiangonana ity ho amin'ny famitana ny asa ary joro eo anatrehanao. Miara aminay, tsirairay avy, rehetra aminay, n'aiza misy anay. Aoka mba hivondrona, hiray saina amin'ny fitiavana, amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina. Dia afaka hanararotra ny fotoana rehetra izay zarana ny fanantenana lehibe satria zany no hirariana indrindra. Ny hirariana indrindra dia nahita an' Jesosy ho avy amin'izao fotoana velomana izao. Ka dia hiara hiaina, hiara hira izany tahaka an'ireto tokopira teo zany satria alleluia, tonga ihany amin'ny hery lehibe manatrika anay hita maso izy amin'izany fotoana izany. Ampio aho mba atoky hiray saina ary vonina amin'ny famitanan'iraka. Metraka ny fiainanay, ny fiangonana maneran-tany eo amin'ny pelantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra mahatoky anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasana bavy malala tena nahazo fitahiantsika androany. Amen. Andao sika hitsangana mba aneho an'izany fanantenana izay ananantsika izany. Hira isika izany ty hira ity izay hoe andeha aho. Zay moa zany chantème ty conférence générale ity na hira faneva. Izay no hira farany atao am-pitsanganana.
Ray andro any ngamba izy mbola adika amin'ny teny gasy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'izao mivantana avy aty Saint-Louis, Missouri, aty États-Unis ity izao. Afatra nafonja dia nafonja manentana antsika mba hiomana hiala amin'ity tany ity ho any an-danitra. Hitory filazantsara ny afatra izay niraisintsika teo ary dia tsy ela dia hifarana izao fotoana maraina izao. Misaotra be dia be ny mpiara-miasa rehetrarehetra tao anatin'izany ny pasteur Tina Rabiarso, ny pasteur Nita André Mialson, ny namana Simonette Isabelle, ny namana Darelle Razakaniena, ary ny tenako moa zany mpandrindrandrindra fotsiny eto tsy dia hoe ny kely indrindra zany, ny kely indrindra. Dia misaotra betsaka ny fiarahamientana nanatanteraka an'izao. Misaotra betsaka anareo koa nanaraka tany Madagasikara tany. Hitako fa be dehibe nareo nanaraka an'izao mivantana izao ary inoko lavitra fa andray ny afatra sabidy izay niraisina teo ny fiangonana rehetrarehetra ary samy hanapa-kevitra afana fo amin'ity fitoriana filazantsara ity ankehitriny. Manantena an'izany sika fa tsy ho ela dia ho avy Jesosy, tsy ho ela intsony. Ary izao taranaka izao no ahita maso an'izany fiavian Jesosy zany fa tsisy taranaka hafa intsony izay no fanantenantsika. Dia manantena sika fa izao fionam-be izao dia tohizantsika any an-danitra. Nafinahitra ery ny haino an'ilay hira teo. Niara-nientana ny fiangonana rehetrarehetra tato amin'ity trano ity dia eritrereto hoe feno hika ny fiangonana. Niara-nitana ny aleloia any Andelina iny. Ary za aloha mino marimarina fa hira karazan-javatra ohatran'ireny no irana amin'ilay firano misy any an-danitra any. Ary dia mahafinaritra fa andao dia n'izao dia hiara-entana amin'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra isika, hiara-entana amin'ny hira, hiara-entana amin'ny fitoriana filazantsara, hiara-entana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ilaina izany amin'izao andro faran'izao. Ny fifandraisantsika anjara no zava-dehibe. Ianao raha mbola nangatsiatsika tany ambadibadika tany, andao hiara-entantsika hanafaingana ity fiavian Jesosy tsy elitra amin'ranandro ity. Mbola tianareo ve zavatra ratsy isan'andro hita amin'ny Facebook io, mbola tianareo hitovy io? Efa ratsy zao fiainana zao fa andao any an-danitra sika, tsy afatra mandalo fotsiny za fa mino fa ho raisitsika ao am-po tsirairay avy ny fanatanteraka an'izany. Mentsika namana indray ny fanohizana zao satria izy ireo nanolotra ty fandarana ty teto. Fantaniana kely dokotera, manahoana ny famarana natanteraka ny famitana mivantana Rahariva? Mbola eto ihany tsika aloha zany Rahariva. Araka ny programa dia misy an'ilay défilé zany iseho an-dalo eo daholo ny firenena rehetrarehetra. Araka izay azo atao dia tanterahana ihany ny famitana an'izay ary ezahana ho adika araka izay azo atao zany ny zavatra rehetrarehetra izay miseho. Manasa antsika mbola hanampy méga bebe satria dia raha vao tapaka le méga dia tsy afaka nanaraka an'izany tsika. Iny ary dia mankasitraka anao dokotera nitarika an'izao ekipa izao ny amin'ny famitana mivantana, fampiainana mivantana ihany koa zany ny ty fotoan-dehibe manokana ty ometsika an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia manome fotoana afaka fotoana fohy zany Ya, ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra afaka fotoana fohy zany rehefa tapitra moa izao fotoana maraina zao dia ho arahantsika eto indray ny programa mivantana izay ataontsika eto amin'ny Hopfy radio sy any amin'ny Facebook ny fanantenanao anao sy ny YouTube ny fanantenanao anao.